Tompolasy tompovavy tafaraka indray isika tao anatin'ny fandarana miara-manonja MBS Radio Mada amin'izao alarobia 7 aogositra 7 aogositra 2020 sy 2020 izao ary dia araba ao mba miperarentso no atolotra antsika mianakavy noho izany andro vaovao izany isaoranay ihany koa ilay nahary satria raha tsy izy dia tsy afaka mitafa eto isika amin'izao andro vaovao izao alarobia 17 aogositra 2020 sy 2020 ny fandehan'ny fandarantsika amin'ity indray mitoraka ity dia toy ny mahazatra eo ny famakafakana maro samihafa momba ny raharaha eto amin'ny firenena tsy hoary voaresaka daholo ny lafin-javatra rehetra eto amin'ity firenena ity satria be dia be fa misy ny aotsongaitsika ka ao anatin'izany no matarantsika ny marina sy ny hoe fahatsika misaintsaina ihany koa ny zava-misy izany ny mpitondra ny famakafakana rehefa ny alarobia taka an'izao dia efa eto Andriamatoa Motarson alleloia zay efa mpisehatra eto izy rehefa alarobia taka an'izao dia ho avy eo izy afaka minitra vitsy efa vonimboninao ankoatran'izay ihany koa mbola ho avy eo ifanirira zafy manantany izay mpamakafaka eto amin'ny miara-manonja MBS Radio Mada dia hiaraka amin'ny namana faniry eo ihany koa afaka fotoana vitsivitsy eo ny solombavambaoka ny Madagasikara voafity tamin'ny alalan'ny Tiko Madagasikara tao amin'ny boriboritany fahadimy député fetra zany sady izy raha teo moa zany no lehibe ny parlementaire Tiko Madagasikara eo anivon'ny parlementa eto amintsika ibantoerana amin'ny resaka zareo ny akon'ny raharaha tany Mazangahatany izay tamin'ny farany herinandro teo moa ny amin'ny hoe fanamariana ny 20 taona antime satria 20 taona antime io tsy hoe eto Antananarivo ihany satria tsy eto Antananarivo ihany tompoko misy time fa manerana Madagasikara dia isaparitra samy manao ny organisation zany fa ny tany Mahajanga dia nisy an'ireny sakatsakana maro isan-karazany ireny ka maro ny zavatra horesahany député fetra sy ny namana fanirina zafy manantany rehefa tonga ny anjaran'izy ireo zany eto amin'ny miara-manonja MBS Radio Mada tahaka an'izay amin'ny ankapobeny zany ny fandarantsika amin'ity indray mitoraka ity fa na zany na tsy zany aloha dia resahantsika ny amin'ny hoe manahoana ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny amin'izao fotoan'izao ny raharaha-pirenena mihitsy zany no tiana ho tenenina momba an'io dia hoy isika hoe toy ny volakakafitra zany foana no resana raharaha-pirenena zany efa io efa iaraha mahita io ka raha iaraha mahita ary le raharaha-pirenena dia ahoana no afahanao zany miatrika an'ilay izy sy hibanjinanao zany ny hoavy manoloana ny zava-misy iainany isan'andro fanontaniananao peraka ny rehetra mivoatra ve le fiainana sa mihitsoka na inona hoe fanehokevitra isan-karazana zany ary sika raha mbola miteny hoe firenena demokratika tompoko raha mbola miteny hoe firenena demokratika dia tsy maintsy misy ny lafikevitra isan-karazany ary ao anatin'ilay tsy fitoviny ny hevitra no tena mahazava-dehibe ny fahaiza-miaino ny hafa ny hafa zava-dehibe io fa raha ny zava-misy aloha zany amin'izao fotoan'izao dia misy minitsy miaino mihitsy ny zavatra izay teneniny hafa iza moa zany reo hoe hafa reo izay tsy mitovy hevitra amin'ny tena zany hoe misy ny mpitondra fanjakana dia misy ny aty ivelany ny mpitondra fanjakana dia ao anatin'ny ivelany mpitondra fanjakana misy ny mpanohatra izany ary akoatra amin'ny mpanohatra dia misy ihany koa ny sehatra hafa izay manana ny heviny fa ny hevitra izay mivoaka etsy sy aroa dia tsy raisin'ny hafa na dia heverina fa mahasoa aza ohatra anankiray mialohan'ny andraisantsika ny mpisehatra eto miara-monja MBS Radio Mada Andriamatoa Motarson alleloia zany ohatra anankiray zany zao ny resa mpifidianana ohatra dia ohatra n'ireny any Kenya reny ve no atao hoe sanatriny zany hipotra aty amintsika
satria ny any Kenya dia fantatsika tsara fa nisy fifidianana filoham-pirenena tany amin'zareo nivoaka ny valim-pifidianana le valiny keo moa kerikely ny elanelana ho an'ny Andresy sy ho an'ny larana faharoa ny deuxième place zany dia raikitra ny gidragidra crise post électorale no nitranga tany Kenya araka ny fanana rahantsika azy tamin'ny vaovao le naresy tonga de niteny mbola tsy mivoaka koa ny valim-pifidianana dia fanteny hoe zay mandresy dia mivoaka valim-pifidianana de hoe nitato zany resy tamina isam-bato tsy de mifanalavitra loatra tamin'ilay anandresy de tsy nanaiko resy satria hoe misy ny fanodikodinana misy ny zao misy ny tsy mazava misy ny alatra tonga de zay misy ny alatra amin'ny endriny maro samihafa ka izay ny tokony nandresy fa nareo zay nandresy de nandresy tamin'ny alalan'ny alatra nareo fa raha tena nandeha sakany sy andava n'le fifidianana tany Kenya io dia izay nandresy oly tato am'le andaniny tato raikitra am'izay ny gidragidra atram'izao nisehatra raisam-pirenena io valim-pifidianana zay navokany io zany no hitany nisehatra raisam-pirenena nisy nefa ny araba zay nandresy zany nisy mbola nienoeno aloha hoe oka aloha fa le izy ilay vahoaka Kenianina tompoko no mifanentsika eraky ny arabe fampitoraka amin'ny vato mandrava fivarotana sy ny sisa mpitandro ny filaminana dia eny ihany koa zany manao ny hoe fitandrona ny filaminana fa de raikitra amin'ny polisy volera tao Kenya amin'ny tanàna maro zany tahaka ny hoe tany Kibera sy tany Kisumu zany dia misy an'izay fikorotanana izay tany Kenya inona no natonga an'izay dia efa nipetraka ny tsy fifampitokisana teo amin'ny mpifaninana tany Kenya isika eto Madagasikara tompoko hoe 2023 fifidianana zany aloha zany calendrier mipetraka iny fa zao amin'ny maha-olombelona atsika dia tsotra fotsiny resaka hoe calendrier mipetraka ny calendrier hoe zay fa isika tsy tompony ampitso ohatran'ireny le hoe iza mono nanapo isy aretina corona iza mono anapo cyclone telo misesy ao anatin'ny taona anankiray tamin'ny faraparan'ny taona teo zany vadika amin'ny taona vaovao tsisy manapo an'izany iarahan'ny rehetra mahitsy zay fa hoe tena marina de hoe nahoana tsy maintsy hiatrika fifidianana ny eto amin'ny firenena ka raha hiatrika fifidianana ny eto amin'ny firenena ny tadiavin'ny rehetrany de hoe lany de tena hoe eken'ny rehetrarehetra fifidianana madio sy mangarahara izay no tadiavin'ny rehetra de azo antoka fa tsy hisy ny crise post électorale zay le foto-kevitra mazava dikan'izany mba hahafahana miroso am'izay dia ilaina de ilaina ny fandaminana sy ny fifampiresahana aloha hijererana hoe aiza madilana tokony ho tetena aizany tsy mety ary ny fijerena an'izany de tompontsoan'ny firenena sy tompontsoam-bahoaka fa tsy tompontsoan'olo-tokana na tompontsoana toko na tompontsoana mouvement hoe fikambanana toko sy ohatran'izany tsy izay fa hoe tompontsoan'ny rehetrarehetra izay no mahatonga an'io resaka hoe raha ny ety amin'ny mpanohitra zany sy izay mitovy hevitra amin'ny mpanohitra io tsy resaka timma seremy de marery fa mba hisorohana ny zavatra ohatran'ny mitrangany Kenya ohatran'io de tena hoe ilaina ny fampidiniana ilaina ny fampiresahana amin'ny samy malagasy tsy misy ankanavaka zay le izy zany fa ny sasany tompoko raha vao maheno an'izany na micro zay nitenena ny filohan'ny CFM raha Zokobe Makalfonsa vao niteniteny zany Zokobe Makalfonsa tao amin'ny renema tao hoe tena hoe itsika me malagasy fampiresahana sy ny sisa nisy nanapika amin'ny micro tonga de zany ve ka le izy le hoe ny an'ny sasany finiavana tsy heno mihitsy nefa tena masaka ao an-tsaina ary raha vao mandeha zany fitenenana hoe fikonan-dom-pirenena concertation nationale sy ny sisa de efa mitsangam-bolo ny sasany tonga de sorena ny sasany maheno an'izany fa maninona ny soreny resaka fampidiniana resaka hoe fitadiavana vahaolana asoa ny rehetrarehetra fa tsy resaka seza satria zay foana anao sesika mantsy hoe resaka seza io tsy any le foto-kevitra
ary io zany tsy maintsy azavaina foana satria mety misy tokoa aloha tsy mahafantatra, mety misy tokoa no hoe tsy mahalala an'izay atoejavatra hoe inona moa no tena votoatikevitra fonosan'ity feonambe-pirenena izay resahana ity. De misy ny manontany araka ny tenena teo hoe misy no tsy de mara-baovao loatra satria tsy metsy iny izy satria maninona voafe ihany koa ny tosa-baovao izay tonga any aminy. Madagasikara ne tsy Antananarivo rery eto Antananarivo ianao misy hoe internet, gazety, radio be dia be, télévision be dia be, Facebook efa kadohany sy ny sisa mifamoivoy ao zany ny karazam-baovao maro isan-karazany. Fa any ambanivohitra Kandreo, any ambanivohitra Manja, any ambanivohitra Betioky Atsimo efa nisy namana teto vahiny teto tsy mahalala inninona fa izay hoe sehatra izay fampahalalam-baovao voafetra ihany no tonga any. Ary ny aty amin'ny raha voaresaka hoe mitsikera, mitondra fanamariana ho an'ny fomba fitantanana amin'izao fotoana izao dia efa tsy tonga any amin'ny faritra lavitra ireny faneho-kevitra maro samihafa ireny. Profonzany zao ohatra hoe ny MBS dia tsy mandeha amin'ny bouquet satelita zay, kanefa raha mandeha amin'ny bouquet satelita ny MBS dia hita any amin'ny faritra lavitra be rehetrarehetra any ary tsy ny MBS rery fa mbola misy station hafa. Dia maninona no atao an'izany ilay izy? Ny radio sy ny télévision ne misy etika sy déontologie dia mahafantatra an'izany daholo ny tompona radio sy télé, mahafantatra an'izany. Raha tia amin'ny resaka fanaovan-gazety efa misy ny etika sy ny déontologie ihany koa ao, mahafantatra an'izany. Fa noho ny resaka politika sy ny hoe alakobika tsy tiako tare raha hoe mpanohatra raha vao hoe raisina hoe mpanohatra sy ny sisa dia efa raisina hoe tsy ekipa zany. Ka raha vao fitondrana firenena no atao an'izany dia aza manantena ny hoe androso. Nefa ianao zany manoloana ny anivelany sy ny fikambanany ny reza-pirenena dia miteny ery hoe zay ny tena firenena mananja ny demokrasia sy ny sisa. Nefa rehefa jerenao kita zay demokrasia ao kolokolo zao zay miteny rehetrarehetra tena anjakan'ny kolikoly zay miteny hoe sehatra zao zay tsy hanonona eto fa sehatra zao misy resaka kolikoly hatrany am-piangonana tsy teny eto hoe fiangonana inona ny fiangonana fa hatrany am-piangonana hahenona hoe misy kolikoly. Ary ny firenena tompoko izay anjakany ny kolikoly satria misy taremarika io dia voasokajy ho anisan'ny firenena tsy mandroso ary rehefa tena mahazo vahana loatra ny kolikoly zany dia inona no mitranga any amin'ny jadona ny dikan'izay ary vahoaka mahantra no dikan'izay rehefa hoe firenena anjakany ny kolikoly. Raha tianareo fantatra dia any amin'ny firenena Skandinavy no tena ambany dia ambany ny tahan'ny kolikoly. Iza moa zany Finlande, Suède, Danemark reny ry ary avaratra be ary amin'ny mer noir ary ambony be ary ny atsimotsimokely amin'ny pôle nord any misy an'ireo firenen'ireo mety tsara ny fiainan'izy ireo satria ny kolikoly ambany dia ambany zany dia mifarim-piainan'ny vahoaka ambony. Reny vola amin'ny euro reny lalaovin'ny ankizy 5 taona eny an-tokotany any amin'izareo aiza ny itsika manoloana an'izay. Ka eo zany le tiantsika tenenina hoe eo le tena tsy fahaizana miainy mihitsy noho ninona atosika ny fitiavan-tena sy ny fitiavam-boninahitra. Zay ny zavatra misy eto Madagasikara. Fitiavan-tena ny tena mibaiko eto. Zay misy zavatra anakely dia ny tena aloha aiza raha vao misy matra dia hoe 4% na amin'io za tsy hanao raha tsy zao fa aiza le fitiavan-tanindrazana. Zay no zavatra marihana no ao anatin'iny ka hoe resaka hoe fikaonandoam-pirenena sy ny namany namadilo ary ny sofin'ny sasany amin'io dia tsy maintsy resahana satria izay no vahaolana be dia be any nefa mizavatra miseho eto ambonin'ity tany ity jereo no ohatrany tany Sri Lanka be dia be io zao ny any Kenya tena resam-pifidianana mihitsy. Dia raha ohatra ve misy ny fifidianana eto Madagasikara dia
vita ny fifidianana de ho isy hoahoahoa indray nefa le toe-karem-pirenena efa ambany de ambany le vahoaka malagasy efa mitrosina nefa zavatra azo evitena ho isika zany hoe azo atao tsara ny misoroka ny toe-javatra hoe mampanahirana dia inona ny tsy anaovana an'la izy ary ndray aman-dreny eo amin'ny FFKM efa nyteny FFKM hoa egal loterana FJKM katolika romana anglikana aloha tonono ohatr'izay mihitsy fa sao de tsy tadidiny sasany mantsy le hoe FFKM io efa nyteny reo hoe mifampiresa mifampidiny zava-dehibe zay fa sasa moa tsy te hienao zany nisehatra resa-pirenena amin'ny teny hoe fampiresa ny vondrona Europeana vao farany teo no misy an'le hoe dialogue politika niaraka tamin'ny mpitondra malagasy mbola nasiny teny le hoe dinihana manokana ny resaka politika eto Madagasikara inona ny dikan'iny le hoe fampidinihana hoe jerena manokana ny momba ny politika eto Madagasikara tsotra ny dikan'izay hoe ny fandaminana ny raharaha politika matoa zany dinihana manokana de misy tsy mety eo zany misy zavatra manahiranao zany ka ny olona tsy amatsimatsy volanao fahantany raha tsy tena hoe mazava tsara aloha ny zavadrehetra zay le izy zay ka efa miteny daholo ny rehetrarehetra ny zavatra miseho zany efa manosika avy aty ambadika hoe ilaina io fampiresahana io fa magaga mantsy de zao raha vo hoe ny tim na ny RNDM na zay hoe mamofopofona ravalimanana no anao zavatra na de any amin'ny toerana privé an'olo tokana manokana ary azany hoe anaovana anniversaire anaovana fampiratiana dia aingana de aingana mihitsy ny fitondrana manetsika an'izay azo etsehana anakanana any zavatra hoe karakarainy tim sy ny hoe ny tim zany zao le farany teo le hoe ao anatin'ny fanamariana fa roapolo taona aingana de aingana mihitsy ny fanetsehana mpitandro filaminana sao sakanao zavela miditra ao baiko ny anay ozy mpitandro filaminana any anay baiko sinsisa fa inona ny ao ambadiky reny eo mbola ho resahan'ny député fetra sy ny namana faniry rehefa avy eo fa ny tsika aloha zany de hoe fandikana tsotra sy akapobeny fotsiny ny dikan'reny dia misy zavatra mandehandehibe ao amin'ny sainy izay mamme baiko sy hoe mampisy mpitandro filaminana ohatran'ireny maninona raha ohatra ka hoe aty amin'ny manjaka ny kolokolo zao de tokony hoaingana de aingana ny fandraisana fanapahan-kevitra etseo koa zay azo etsehana rehetrarehetra ohatra ny fahaizanareo manetsika ny hoe fanakanana ny anniversaire ataon'ny tim miakatra ny vidim-piainana etseo daholo za azo etsehana mba hahafahan'ny vahoaka miatrika an'izany aiza ny filet de sécurité sinsisa lafo ny vidim-panafody maty ny gasy tsy manam-bola intsony ny vidanina fanafody ohatrinona manao scanner amin'izao fotoana zao ohatra fotsiny zany ohatrinona manao dialyse ny sasany intelo ao anatin'ny tapabolana manao dialyse amina tapitrisana amina million etseo daholo zay azo etsehana ohatrinona ny fidiram-pianatra hiditra amin'ny resaka rentrée zany zao tsika etseo zay azo etsehana ohatra ny fahaizanareo manetsika mpitandro filaminana anakana ny anniversaire ny tim de etseo daholo satria izany no mamono ny malagasy ny tsy fahafana miatrika intsony ilay fiakaram-bidim-piainana manjaka ny kolikoly etseo daholo zay azo etsehana baikio daholo zay azo baikiona hoe mba anakana ny fahazahony ny kolikolovahana eto amin'ny firenena zay le izy zay fa tsy resaka hoe mitongilana be ohatran'io rehefa inona zany de ny manetsika zay azo etsehana fa rehefa inona de tsy mahita solution fitakina be dehibe am'izao fotoana zao saingy ny valiteny aloha izay hoetiny tompona andraikitra isan-karazany eto amin'ny firenena manoloana ny reny problema sy fitakiny reny dia tsy mahafapo izay tokony iantefana ohatra zany zao io grevy ao amin'ny ministerany affaires étrangères io amin'ny raharaham-bahiny eo zany fa nga io mbola misy hoe vahaolana tena hoe mivaingana am'izao fotoana zao fa io de mbola mitondray hono ny fiaonany zao firy volany zay nefa ministera izay tena hoe milaza fiandrianam-pirenena sy ny hoe faravarana misokatra Madagasikara sy ny
any ivelany ao ny misy grevy de hita zao tontolo zao de ozy ny olona hoe inona ary ty zavatra ty ka izay hoe fitenenana eto zero zany a dia tsy mahafapo ny olona atram'izao ny akamarony a izay hoe valiteny omeny ny mpitondra hoe misy fitakina sy misy fitakina atsy tsy mahafapo ny valiteny fa ny tanora indray no manome modely tsara sy mahatonga ny firenena malagasy mba ho fantatro zao tontolo zao ohatra hoe tamin'ny resaka baskety ohatran'izany hoe mady zany zao lasa lavitra iny boakely iny ho lasa lavitra iny de tsy menatra andry mady ve izay manana andraikitra eto amin'ny firenena de misy miteny ray any zao hoe ka io ane hoe andraikitra ao anatin'ny firenena zany amin'ny maha ekipam-pirenena azy sy ny sisa fa voalohany indrindra aloha tokony ho fantatsika ny mpilalao tsirairay aloha no manao travail no miezaka izy tena ny manokana no miezaka aloha manao ny entraînement dia tafiditra ao anatin'ny ekipam-pirenena izy de fiarahana any ao zany dia iny no azahoana vokatra zao vice champion d'Afrique mba samy mibotsimbotsina daholo ny malagasy mahafinaritra zay fa rehefa vice champion d'Afrique ny tovolahy 20 taona eo amin'ny baskety malagasy rehefa vice champion d'Afrique de Madagasikara ny tonoan'ny olona fa tsy hoe ny mpitondra ny tonoan'ny olona na hoe mpanohatra ny tonoan'ny olona tsy zay fa Madagasikara ny malagasy reo rehefa resy de Madagasikara izay fa tsy hoe rehefa mahavovo kely ny ekipa malagasy de ho japina de mipopotra eo daholo mibotsimbotsina eo daholo fa rehefa tsy de mahavoa de mangingina any ananany zay le tsy mety zay ka nahoana aloha de nanome lesona ny tovolahy sy ny tovavy malagasy 20 taona teo amin'ny basket vehivavy moa zany demi-finaliste fedinany hoe tena enjana indrindra ty Afrika zava-dehibe zany ny lehilahy indray finaliste tena zava-dehibe zay ka de zay zany no zava-misy vakitsika ohatran'izay le izy mba tonga atsika zany motera hoe araka tsara ny fandehanan-draharaha iry efa hitako eto Andriamatoa Motarson alleluia mirabanao tonga eto amin'ny fandarana indray dia fijery akapobeny aloha zany zay samy somary safotsika daholo ny isatsokajany rehetrarehetra anao sehatra ary mirabany faniry rina faniry efa ho avy eo rina sy ireo mpanao tsy lazaina rehetra ato amin'ny MBS sy ny radio Mada miaraba ny vahoaka malagasy rehetra koa zay manaraka izao fandaran zao na ny eto toerana na ny any ampitan-dranomasina rehetra any fa de misaotra ny tompo itsika nahazo izao andro vaovao izao miveriny eto tokoa ny tenanay rehefa tsy teo tamin'ny heriny fa nanatrika Feonambe tany Tomasina tany Feona Rivesta tany tamin'ny heriny nanao lalana ka iji resaka kely an'izay mihitsy eny ary gaga tsy hoe inona moa magaga fantatra ihany hoe misy ny délestage eto Madagasikara tany Feona Rivesta zay ny talata sy larobilo de enjana tokoa nefa le Feonambe nanomboka alatsinainy talata larobilo akamisy tena betsaka le délestage ary fantatro fa tsy ininy le préfet na ny anina le izy fa tena le tsy fahombiazan'le jirama tsy fanjarin'ny zavatra sainina ao amin'ny jirama mihitsy de lasa ohatran'izany satria raha ohatra nisy fahafahana nataon'ny préfet mba menatra ihany izy hoe be dehibe vahiny tonga any nisy ny délestage de tsy nisy zay ahoana ny lalana ozy ianao eto de manambara ny zavatra hitako ny teneniko rina tsy hoe de zao ny ety akaikina ambody atafana makeo Tomasina ratsy de ratsy ny lalana fa ny akoatran'izay indray makany Feona Rivesta mba metimety ihany tsy ilazana hoe de ratsy be fa azo andehanana anina ihany fa ambody atafana makatia Tananarivo hoe après ny 10 point angamba makatia Tomasina ratsy ary ny Tomasina Tananarivo dia efa nandeha ny fanamboaran-dalana Tomasina atreo Moramanga misy point noir kely fa efa mandeha
fa Moramanga Tananarivo tompoko am'izao adiny 4 nonovana ny 112 kilometra adiny 4 nonovana azy ary ny tena midratra miseho eo ampivoatanana ny Moramanga ho an'izay olona mandalo ao Moramanga eo anoloan'ny Beniny Emeraude iny am'le hitsahan'ny camion de niletsy mihitsy le lalana lavaka be de lasa tsy teny hoe lavaka fa eny lasa ohatrany hoe tatatra be de lala tokana sisa no andehanana de misy embouteillage be tena embouteillage be satria any akaiky ny lycéan'ny Moramanga raha miakatra maty Antananarivo any ny tomobile ny akaiky n'le anina soa io de ny aty Antananarivo aty akaiky ny fahasan'ny Mahery rehefa mandeha zany ty ilany ty de tsy mandeha ny ilany rehefa mandeha de ohatra inona mivokatra zay be loatra ny sarja hoentin'le camion de tsy mahazaka azy tsony le lalana satria maninona mihidy ange reto mpandanja fiary le eto akaiky n'Ambohimalaza sy ny any mihidy le lalana miletsy le lalana de na omena vola ary tsika namboatra n'le lalana tsy prévu tsy natao metre inona le hoe manao metre mandrefy hoe eto amin'ny PK 0 tsika hatreto ny 0 plus 150 metre zao ny dégâts 150 metre hatrany ohatran'izay le hoe metre ka ity lalana mitranga ao Moramanga ty tsy tao anatin'le koty io zao tsy tao anatin'le refiny zavatra ho amboarina io zao izy mipotra fa tena mahatsiravina adiny 4 no andehananao Moramanga Antananarivo lalana natao adiny 2 zany tompoko zany carburant zany eo ka zao zay ho any Tomasina nandeha amin'ny station anaky 5 angambo vao nahita gasoil andehana 5 teto Antananarivo miodina mihitsy lany andro dikan'izany lany fotoana ianao vidin'le gasoil lany fotoana ianao mitady an'le gasoil dia sahirana ianao mahazo tombony amin'izany ange ny mpivarotra gasoil ny olona rehetra mahatiantoka daholo ary tara daholo ny zavatra ataonao zany hoe tsy misy toe-karena androso raha ohatra n'ireny ny fisehoan'ny raharaha satria lany andro amin'ny fiodikodinana eran'ny tanàna ianao mitady an'le gasoil vidin'le gasoil tsy hoe niena fa niodikodina ianao de lasa lany andro anao ka ina zavatra eo amin'ny fiainana firenena mihitsy zany fiainana firenena anankiray zany hoe fisina gasoil tsy fisina gasoil zany na lasantsy amin'ny fivarotan-dasantsy maromaro zany efa mampiseho zany fa tsy araka ny tokony ho izy famatsiana solika ile firenena efa misy anomalia zany ozy ny fitenenana ary de zao singa anankiray amaritana ny hoe mandeha ny toe-karenan'le firenena sa tsy mandeha tena tonga de hita hoe tsy mandeha ny lalana tsy mandeha ny fanamboaran-dalana tsinona tsy mba nahita hoe mpanao lalana kory ange eo amin'le lalana hoe avany Tomasina nakaty Antananarivo mahita an'izany hoe compacteur sy ny hoe niveleuse sy ny ohatran'izany fa tsy mihetsika le any zany tsy mihetsika zany reo fitaovan'ireo tsy fantatro hoe noho ny antony inona fa tokony miasa andro aman'alina raha hoe manamboatra an'izany lalan'izany fa io ange misy vidiny ange io hoe taraika io le fanaovana an'le lalana misy vidiny zany ary ianao tokony mampiseho hoe aingana ny fiasanao vita tsara ny fiasanao de mahafa-po ny olona rehetra zay ny zavatra tokony tsy zay no atao ary tsy zay tsy manana an'izay fahaizan'izay ty ministera ty fa de miandry ny hitanay eny anelanelan'ny Brickaville sy Tomasina reny de misy an'izay mipetraka de misy bandy hoe misy travaux de tsy misy olona miasa de ohatr'izany de aty amin'ny Moramanga sy iny Moramanga iny Ambodifody iny akaiky Marozevo manjaka andriny zany moa de manahirany tena very le firenena riny zay no azoko resahana amin'iny zay iodina kely tsika hoe de ahoana zany ny fipetraky ny raharaha zao ka telo mantsy anao tolo hoe Moramanga misy an'le hoe point noir besaka
ko Moramanga ny mbola tsisy be ny tanàna be ny tanàna mbola lany datony ao de aiza mono ka eo amin'le fandraisana ndraiky sotra zany tsy de zany fandray daholo ny zavatra ohatr'zay rina iny angamba tena hoe le aspect le lafy ny ara-politika fotsiny misy commune hatrany amin'ny telopolo fanjava-doza am'le hoe tsy misy meranga ao 20 000 ange manao copie anankizy teraka ao Moramangy tsy tokony andovola ndraso aloha azava fa 20 000 no araindreo mpiasan'ny commune reo zay izy vao manao an'le copie zava-doza nge zany hoe ny olona zany rehefa tsy manana an'le 20 000 de tsy soratan'le zazako lasa zay le vokatra le hoe tsy misy mera ary ny faheno koa azy ara de hoe le mera lany mera tim laza izy hoe tsy raha zao nonao mena mera tsy anao tsony satria zao tena ohatrany hoe raha tenenina amin'ny fomba tsotra ohatra mivakitrano mitranga ao am'le tsy hoe mampime zany reo ifonako aminareo any Moramanga sanatria hoe imezana ny fahavoazanareo tsy zany fa reto olona lany enatra reto ny mahatonga anay ohatrany hoe ogaga sy mekely angamba zay somba diso fijerinay engane ka mifijerinay no diso fa tsy lany enatra zareo fa mba hiverina anao tsara fa tena tsy mandeha am'izay loniny zavatra mitranga eo Moramanga zay iny fanontanian'iriny iny fa zao na ny mpianatra hiditra arange Moramanga ihany ny tenenina voatrany hoe io zany lalovana de nahita olona komantsy Carrefour de mandalo daholo fa zao ngeriny hiditra mpianatra zay mo hiverina amin'ny hoe rentrée tsika zavatra mitranga rehefa rentrée ohatra zao ny any Europany moa zany de eo amin'ny 5 septembre eo latsinainy 1 septembre no miverina miditra ny olona de rehefa miditra ohatr'izay de ohatrany hoe tapitra ny vakansy de lasa ohatr'izay ny modely fiainana manerana an'izao tontolo zao hoe tapitra ny vakansy inona ny dikan'izay tsy misy tsony ny any ambanivohitra moa zany zay tsy manenjika amoron-dranomasina rehefa nandritry ny miakatra bokatra mantsy rehefa any amin'ny avril me any de mba manao fety tsy sery mandeha mijery tanàna ohatr'izany ny any ambanivohitra be ohatra ny hoe teneninao hoe any ambanivohitra Ambositra any ohatrohatra reny any amin'ireny ambanivohitra rehetra reny mandeha mamonjy lanonany etseroa fa tonga ny fiakaram-bokatra de ny olona mpiasa tian'ireny vohatra indray any amin'ireny voaparitany sy ny sisa mba mandeha mijery tanàna hoe mamonjy ranomasina miala sasatra ohatr'izay de rehefa hiverina amonjy an'le asa am'izay de zay zany le hoe fidirana zao fidiran'ny mpianatra fidiran'ny mpiasa hiverina hiasa indray fa ny zavatra mitranga eo zany tsika zao efa nytenenina rina eto tsika manomboka hita anomboka hita tsika amin'ny kerinandro ty hoe ho ampianarina ve ny zaza sa tsy ho ampianarina fa tena efa lasa lafo be ty fampianarana zaza ty vidiny fitaovana rehetra hoentina mianatra lafo ary raha ohatra ray ty meko le hoe ao Moramanga dia mba ahitantsika hoe ohatrohatra zany ny zavatra filana fa ny ao Moramanga zany ny ao amin'ny lycée de rehefa nyresaka tamin'ny olona de hoe ny zanaka io izy mianatra ao Moramanga fa zao isy fivorian'ny ray aman-drenin'ny mpianatra zao ao amin'ny lycée de ho atao hoe droit kabary ny président tsy misy droit miditra mianatra daholo 0 ariary fampidirana misy lafiny samy hafa le hoe tsy misy droit le droit hoe aloha amin'ny fanjakana tsy misy fa ny aloha amin'le lycée io ny ao Moramanga zany ny ao amin'ny lycée de ozy ny proviseur hoe isika ray aman-drenin'ny mpianatra no mandray fanamboarana W rehetra simba ohatra zany tsy fantatro na W firy no atao ao no mandoko ny efitra no manamboatra ny tsiroa zay simba rehetra fa ray etsy eo isaky ny mpianatra no alainy orinona ray etsy isaky ny mpianatra be de be nge mpianatra tsy hianatra am'ty taom-pianarany ty tsy manana an'izany raha olona any amin'ny EPP raha olona miteraka telo zany tonga ny volana septembre ando mety hoe tsy ray etsy kory no any amin'ny EPP fa ando vola maromaro izy sara n'le ianaran'le zaza fotsiny fa mbola tsy ny fitaovany zany mbola tsy ny sakafo zany de zao mazava be fa ny indicateur ny singa hoentina mamaritra n'zany rehetrarehetra zany rehefa mandeha fampiakarana ny
vaovao avany amin'ny Cisco na ny Zap Cisco sy ny anina rehetrarehetra any ka rehefa tambatra ny eto Madagasikara tena iena be deaibe tsy maniry an'izany izay eto amin'ny fandarana miara-manonja aoka aloha hazavany resaka tsy maniry an'izany zay fa tena hita mazava hoe iena vokatry ny fahantrana ny ankizy mianatra ny ankizy andeha hianatra fa tsy zaka ny ray aman-dreny intsony ary eto tsika manomboka zao amin'ny heriny moa zany vao iamafimafy tena ho tsapatsika tokoa hoe tena nena andro tsika vahoaka malagasy azadino no mahatonga an'izany re filazan'ny mpitondra fanjakana sasa moa de hoe mpanohatra nge iva raha mpanohatra arany teo vao ny de mampime za manokana tena mezako le ministra raha samy resaka an'izany hoe fasy zany fa mampime mihitsy ny zavatra teneniny fa tsy fahaizany mitatarainy amin'ny radio ary tsy menatra izy miteny an'izany amin'le télé de eo koa le DG tsy menatra raha mpanohatra ny teo zafady manao mba ilalana kely zay raha mpanohatra ny teo 2300 euro io oka aloha zay azava fa satria nareo ny eo de lasa 5000 izy de ilazanareo fa noho fahaizanareo noho tsy fahaizanareo ary ny vola gasy 5000 ariary 5000 ariary 1 euro vola gasy mieny isan'andro de iteny ny ministre ny industrie sy ny varotra hoe anao décret azafady ahoana ary ny fieritreretanareo zany fidina ny vola gasy nge mahatonga an'io miakatra foana vidim-piainany zao ny siramamy efa any amin'ny 9,000 ny kilao ny menaka tamin'ny andro ny filora valimanana tany kaikin'ny 2,000 tany zao raialina tsy mahazo de ilazonareo fa fahaizanareo mba mievera mba mahalala menatra reto mba mahalala nareo menatra ary zao aza hoentina amin'ity hoe mandaingalainga ity zay mino fa raha ohatra nanao an'izany nareo teo aloha de tsy andaingatsononareo am'izao sisy zao prévision any Europe nge hiakatra vidiny solika indray era-tany am'ty faraparany taona ity satria tonga ny rinona de mitombo filana sy ny sisa de etsika indray de aiza zany tsika malagasy raha ohatra ka izay no mitranga eo zay zavatra zay le resaka hoe viditsolika sy ny vidim-piainana fa tena mbola hoenjana io de miteny zay zavatra tenenina tsy maintsy tenenina amintsika am'izay eto ara le rentrée ny atao hoe fidirana manko manerana izao tontolo zao mihitsy de ny fiainganiny miditra mpianatra tato anatiny ty eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena moa zany de manomana ny fiaonam-be ny firenena mikambana ny firenena rehetra septembre dia assemblée générale Nations Unies ny assemblée générale ny ONU de ny vondrom-paritra isan-karazany efa manomboka mihetsiketsika am'izay de nanao ny anazy moa zany ny SADC de nanaraka ihany tao anatin'ny internet ny resahan'ny SADC tam Madagasikara moa ao anatiny de hoe ny toe-bolan'ny SADC fa lasa misy tsy fahafahana manao ny asa tokony ho atao eo amin'ny SADC fa misy ny olona tsy mahalo ny cotisation tsy voalaza aloha eto hoe Madagasikara tsy misy nalo ary zao zavatra hitako de zao nga ministra malagasy nanao fanambarana fa tsy ny SADC ny navelanao SADC moko eny mbo hoe tsy fanala baraka koa moa zany le fotokevitra dia tsy hita hoe ao anatin'le tsy naloha ve mifanjakana malagasy sa ao anatin'le naloha fa de zao to ifarana androany sa raha pitso le fivoriana atao amin'ny SADC de zay vao miakatra makany ananina fa ny tiako resahana ao anatin'izay ny resaka fotsiny any Frantsa tapa-bolana lasa zay de nivoaka le resaka hoe Apollo 21 hitatsika teto Madagasikara zay Apollo 21 zay le hoe fikasana hanongana ny filora joel nataony manamboninahitra frantsay colonel ndray sa colonel dolo izy rola sy le gasy fa teratany frantsay de Leningrad izy rola de nisy olona maro
nanao sony ny fangatahana tamin'ny fitondram-panjakana frantsay ny mba hikarakarana ny amoahana an'io kolonely lefa niasa 5 taona tamin'ny tafika frantsay io a officier supérieur a mba hoe karakarao ny famoahana azy fa tamin'ny fomba tsy de miendrika loatra nanagadrana azy satria ny fomba rehetrarehetra ny ankety sy ny zavatra rehetra natao a makasika ity resaka Apollo 21 ity a tsy de nanara-dalàna loatra tsy araka ny tokony ho izy zoan'ny fiarovana ohatrany tsy de tena araka ny tokony ho izy sy ny sisa ka de nanao sonira olona reo ary mivoaka any ny anarana moa hitako zay fa zao ny tena tiako atongavana fa tsy de zay loatra tsy hoe tsisy idirantsika malagasy zay vokatry ny zavatra fanao ny fanjakana frantsay eto Madagasikara mihitsy mahatonga an'io zavatra io ohatran'io fa inona ny zavatra mitranga io fanjakana frantsay io ange teto de nandefa missionnaire izy riny miresaka tamin'ity ministry ny fitsarana malagasy de tena nanao reo fitondram-panjakana frantsay de merabanao andriamato ministra fa faly zay mahita ny ezaka ataonao eto amin'ity fitantanana ny fitsarana malagasy ty tenyle iraka frantsay io ary tompona ndraikitra ao amin'ny gouvernement ty olona io inona ny zavatra mitranga tapabolana ao arina nametra-pialana le ministra satria tratra am'le corruption tsy afaka mihitsy voapirofo fanandray kolikoly zany no nakalazain'ty tompona ndraikitra frantsay ary narabaina mihitsy eo mantsy ny tiako resahana aminareo hoe de mivoaka ho azy le zavatra hoe tsy marina ary ohatrany hoe arovany reto mpitondra fanjakana frantsay le zavatra tsy marina atao anatin'ity fitsarany ity de mbola naneo indray zareo ray volana sy tapany taty aorina nandefa mission iraka zany ny Union européenne nandefa iraka ny Union européenne naketo Madagasikara araky ny tenin'ny tahirim-bola iraisam-pirenena sy ny banky iraisam-pirenena hoe mba hampio re Madagasikara anitsy ny fomba fitantanany ara-toekarena sy ara-politika ao Madagasikara hoe ho recadrena zany fiainana eto Madagasikara mba hipetraka ny état de droit, bonne gouvernance, ny transparence sy ny démocratie zay de nandefa iraka ny Union européenne inona ndray ty zavatra nitranga ny ala mazava amin'ny frantsay fa olona belge italiana espagnola nataony ao anatin'le iraka izy frantsay azadino nefa fa Madagasikara ao anatin'ny précaré frantsay zany hoe tena tany filalaovan'ny frantsay mihitsy Madagasikara tamin'ny fotoanandro fa tsy tonga teo ny frantsay tao anatin'io iraka io inona ny nataony nandefa iraka manokana izy hijery ny fitsarana malagasy zay indray style nanaovany azy de ohatrany hoe zay frantsay ange mba tiano aseho zany hoe zay frantsay ange tena mba ao anatin'le mikarakaran'le izy kio dinona nataony ty iraka frantsay mikasika fitsarana mijeriny hoe fitantanana ny fonja malagasy de ny anankiray indray fitantana ny sekretariat ny fitsarana na ny grefy fa le hoe fitsarana amin'ny akapobe ny manao ny tsy fanao tsy nyresahany io iraka frantsay io ary niraky ny Union européenne moa zany satria mety efa nisy ny fampizarana de tsy nyresaka ny tsony fa resaka hafa ny teneniny zao miverina le resaka hoe tsy nanjary le fitsarana an'le kolonela zay efa piasa mpanjakana nandritra ny 5 taona ary navita be ho an'ny firenena frantsay no gadraina amin'ny fomba tsy de ara-dalàna raha tena nanao le olona tsy nanao an'izany ange reto olona fatabahoaka any Frantsa reto fa noeverina fa tsy kitoto le fomba nitsarana an'lizy de tonga am'izao efa iny ny didim-pitsarana de nataony tany an-dafy fotsiny hoe mba mangataka amin'ny frantsay mangataka ny gouvernement frantsay
intervenir iantsehatra ananina hanosika famohanana izy iny ampodinana izy iny tany an-dafy satria ny piara miasa taminy fianakaviany de mitaky an'izany daholo io frantsay io fa tsy hitany tsy mbola nanao réponse ny fanjakana frantsay de nandeha ny président Rajoelina moa zany hoe niaingy de za nanaraka an'lizy hoe so de mba nandeha ny resaka an'izany tany de niaingiko hoe toany Dubai tsy ny etsetra de tsy fantatro moa de tsy miteny an'izay fa de tsy fantatro zay ho toy an'lizy na anao an'izay izy fa zao tsy ity zavatra firenena malagasy ty mantsy ny resahan'ny olona de zao hoe ny PTF ny tena miazona an'io le hoe mpiara-miombonantoka no tena mitazona nyity fanjakana malagasy ty eo amin'ny toeran'io fa raha ny zavatra miseho zavatra efa tokony ho any amin'ny tsy fantatra tsony misy an'le fitondrana satria efa tsy manam-bola tsony mihitsy io efa fa piasa mitaky karama 7 volana ve de roanao de tsisy mandanja tomobile tsony etsy Ambomalaza satria 7 volana ny karama ary le olona mampidi-bola tena mampimengy inona de zao mampidi-bola le olona ohatrany hoe manao bénéfice fa le izy moa tsy zay fa nakaiza ary le vola zay mantsy le fa nitanin'ny vahoaka malagasy nakaiza ny vola lalana atao tsisy fanamboarana to mitaky vola ny etsy fram tsy mahazo vola soatran'izany fa nakaiza ny vola jirama io efa manahirana be io de ohatr'izay le zavatra mitranga de eo zany tsika zao eo amin'ny hoe fidirana ka tsy fantatro zay hitranga any Frantsa fa mety misy olona hitombo le olona anosika n'ity zavatra ty fa ny tena marina ny Union Européenne nge miresaka amin'ny Madagasikara eto amin'le contrat napesy aloha ny resahany de misy thème hoe nivoaka hoe fa ny resaka politika ototsika any fa le resaka pesy aloha ty nivoaka ty ary jamy ino fa ny mpiara-miombonantoka rehetra de ho avy resaka amin'reto fanjakana malagasy rehetra reto fa vita zay ny vakansy de ho avy am'izay ny olona mba hiresaka amantatra aloha hoe inona ny tena tediavin'ity fitondram-panjakana malagasy ty fa ity moa fitondram-panjakana tsy misy programme io hatram'izay tany amin'ny février 2020 izy ny teny hoe hanao bonne gouvernance ny état de droit hanao ny transparence sy ny zavatra isan-karazany hatram'izao tsy voasoratra mihitsy lizy fa tsy mety fa hay zavatra tsy misy zavatra programme ho atao ty fa zay mahataitaitra eo raikitra téléphérique tonga de lasa makany an-davy de manao emprunt de manetsetretsetra tsy hita fa nanjavina indray aloha ny téléphérique anao lalantsika voaka ny vola to pavé kely ny natao tsy any anatin'le terme de référence any amin'le famaritana n'le lalana ho amboarina nge zany pavé zany raha fahazahoko azy aloha hoe route nationale ho atao pavé tapiko zany ny hoe na 200 mètres na 100 mètres ary io aloha azavaina de melo ngamba hoe misy 100 mètres pavé io lalana io fa hatram'izao le io sy be troka de tsy fantatro ny any nga fanadina makany any nga Brunel moa tsy ao anatin'izay programme hatramin'ny 2015 hatramin'ny 2025 indro zareo na ohatra zany de kongony anazy any kongo tsy ao anatiny mihitsy zany manakara mananjary iny zany zao tratran'le cyclone nefa any akotiny hoe tokony amboarina zany hoe tsy misy zavatra tena mandeha am'izay loan'ny tsony le fanamboaran-dalana miadana be loatra fa nakaiza ny vola zay mantsy le antanin'ny olona fa nakaiza ny volan'le fer ngamba no antaniny satria anao zany isako mividy lasantsy gazoala de iny misy apahany aniny am'le hoe anaovana entretien nefa ny lalana de io zavanisy io lalana tsy hoe ambanjy zany inge onondrina zao olona namonjy feonambenakany dego mampitomany inge zany lalana zany am'izao lalana tena hoe vita tsara mihitsy zany ny fipetraky ny lalana any moa zany famatsiana gazoalina koa moa raha vao mitoerana nanina ohatran'ireny de efa manahirana mividy-piainana de tsy fantatro aloha fa le be fotaka le hoe
teneniko ihany nareo any be fotaka sy maro mandihy sy ny atiatsoily hoe be fotaka ho ataotsika oatra amin'ny pari ka tsy haiko hoe ninona ho apari no ampitoviana ny be fotaka fa na nydalina ho apari ary mbola mirafitra vato any ambaniny any zay le dalina ka ho atao ohatra ninona ara zany le be fotaka fa mampalahelo fa tena very ny firenena malagasy ary ny zavatra miseho rehetra eto amin'ity fireneny ity dia mitarika atsika makany amin'le tsy fahombiazana daholy reny zavatra mitranga mialatsiny amin'ny resaka kely an'ity tsy tokony mahamenatra le resaka eo amin'i Jesosy mamonjy iza moa no nahazo tombony tamin'iny mazava be nge fa ny devolony nahazo tombony tamin'iny fa nahalena mely nahalena sina le niaro tena tsisy mahazo tombony amin'iny fa tokony miverina mivavaka daholo reo olona reo tsy hoe tsy mpivavaka ireo fa mpivavaka ireo fa zao reny zavatra miseho reny ny devolo mahita tombony sy faly am'ireny ary raha misy olona hoe any ananinanany ka faly am'ireny zavatra mitranga reny devolo izy zay fa de teneno azy eo fianao zany zanaka ny devoly matoa faly hoe mampiadiny zanak'Andriamanitra de ohatr'izay ka oka tsy hisy tsony ohatr'ireny fa mba hijanona teo tsy hiverina tsony reny fa rehefa miona manao fasefasy ohatr'ireny nareo de samy mandoalika mivavaka aloha fa tsy normal reny devoly reny ka raha faly am'ireny hoe ay misy chefokotany misy député na anina hoe faly am'lizy fa niazy tena tsy misy mahazo hivaly aminareo reny zay manamavo ny anaran'Andriamanitra no hafa-baraka ary tsy hoely zany de hitranga aminareo zany fa ajanona eo iny fa mahamenatra iny zavatra iny ny zavatra ho tenentsika toizatsika am'le rentrée ihany ao anatin'le rentrée anatin'le rentrée de zao mbola amin'ny herinandro ambony ndray ngamba de ho hitanareo tsara ny fiakatra ny vidim-piainana normal lefa nyteneniny zany hoe araka tsy hoe araky ny tianay tsy hoe araky ny tian'ny mpanohatra fa ny fahitana ny lafo ny fitantanana ara-toekarena eto de zay ny tsy maintsy hitranga satria ny mahatonga an'io vola malagasy io hidina de satria tsy mandeha loatra ny exportation balance commerciale tsy mandeha tsy ao tsara ny balance de paiement tsy ao tsara ny IDE tsy ao tsara ny fitantanam-bola ny fitondrana malagasy de noho izany mikirisa fony vola io isak'izay masoandro mipotraka io de mikorosa mety hoe 1 ariary fa rehefa mitambatambatra reny afakerinandro sy netreta de hitanao hoe lasa ariary folo de zao miakatra fony io ka miara malahelo zay ko nge hiaran'zany zay ko hiaran'zany de miara malahelo isika vahoaka ray manontolo fa tsy mandeha am'izay loany ny fitantanana reo olona reo fotsiny ny teny hoe izay izay tsy marina rehefa mba manome vaovao nareo zay aloha zavatra mbefa voaraiko rehefa mahita vaovao mivoaka amin'ny Facebook nareo sy ohatran'izao sy ny fampalalam-baovao maro isan-karazany voalohany tokony ataony nareo mahita an'izany de mijery hoe iza le mpanoratra rehefa hitanareo hoe ianona le mpanoratra hoe izy ty le mpandainga tonga de akimbony fa aza mamaky akory zay zavatra soratany zay rehefa ohatra hitanareo kosa hoe ity olona ity de tena mifanaraka am'le marina foana ny teneniny marina moa de zao Andriamanitra ihany ny marina de ny fampihevanana sy ny etsetra de mba jerevola izy fa ireto olona reto le manaratsy manaraby tonga de akimbony fahazajanona fa ny zavatra mitranga irina moa miteny hoe ho avy eto député fetra sy faniry iresaka ny Mazenga satria izy tany kely hitako fotsiny za mitazana any efa ianao rivesta de efa tonga teto Antananarivo fa zao mampatsiahy any vahoaka malagasy fa misy mode opératoire mitovy zavatra nitranga teto Antananarivo tany Mazenga tany eto eran'ny Madagasikara zay nandehanan'ny RMDM sy mitovy mode opératoire tadivo le teto Antananarivo farany
tetsia magrobe teo amin'ny magrobe eo ririka ohatran'izao ny fahazahoako azy ohatran'izao ny fahazahoako azy za raha motarisonina hoe ny préfet Antananarivo ange miteny hoe tsy mivoaka an'le faritra nareo ein fa am'le faritra nareo le lehibe an'le gendarme ndeha atao hoe tafika lasa ohatran'ny hoe ny gendarme hoe tsy de zay le mpitandro ny filaminana no nanao amin'ny fisamborana zay ny zavatra nitranga de navoaka l'izy ny riva tsy normal ange zany riny hoe tsy araky ny tokony izy zany hoe ny samborinao le olona amy 1.5 sa amy 4 iny a de avoakanao amy 5 tsy normal zany de nitranga koa tany Majunga zay ny hitako tamy télé hoe rehefa nytenen'ny député mamy hoe ay zara le réquisition avoy meo numéro ny ala mazava le gendarme hein le préfet tsy hita satria le préfet menatra ilaza hoe za tsy namoaka ny fandrarananareo zany menatra zao ka ny tena tiako resahana am'lizy de zao hoe anao anniversaire io anao anniversaire nidiranao tsy hoe amory vahoaka ny tim anao anniversaire le fampiratina sary zay photothèque zany no atao ao de mba mijery fotony sary ny olona fa ny tiako resahana tena misy fomba fitondrana tsy mendrika mihitsy any ambonimbony any fa satria maninona reto préfet zany mahafantatra tsara ny lalàna tokony ho arahana izy a mahafantatra tsara ny constitution izy a de manao izy hoe araky ny tokony ho izy démocratie no atao a de aloha ny olona anao aneo ny heviny de tsy nanakana izy fa manao izy hoe mba hisin'ny filaminana tsy mihetsika eto am'ty nareo ohatrohatr'izay fa ireto mpitandro filaminana reto tsy fantatra hoe izy ambaka izy miteny hoe avany amin'ny préfet tsy marina fa tsy menatra akory le olona mandainga avany amin'ny préfet misy an'izany ve de le préfet de zany de tsy asa de efenany hoe tsy hita izy lasa tsy ao an-trano tsy hita mihitsy ny misy azy de le préfet ve de olona olobe ohatran'izany de anao ohatr' zany de rehefa avy eo mi-insiste inona moa zany eny mi-insiste zany a député mamy a lasa ny ala mazava iny gendarme iny ange efa fantatra ny sariny hita ny sariny fantatra hoe izy io izy ange zany nanapa-kevitra tamin'ny fotoana io zay ho tondrony any ambony any hoe ka ianona ny nanome baiko a mety misy tokoa zany nanome baiko azy fa baiko tsy ara-dalàna zany satria tsy mifanaraka amin'ny lalam-panorenana akory de iny izy ny ala mazava so fa reny mpitandro filaminana rehetra reny ananana ny sariny de mba hampatsahivina azy amin'ny fotoan'androny hoe ity ange anao rangahatinga nandany andraikitrao ama olobe anao ao amin'ny mpitandro filaminana de nolavinao fotsiny zao ny andraikitra menanao fa enao no nanapa-kevitra am'izao zao zay mba tiako resahana am'lizy fa misy fomba mitovy mihitsy ary raha-pitsoara zao ny hoe remdema sy ny tima manao fianaratsoa de mboly zay indray nitranga nga préfet manao hoe azonareo atao a eo amin'ny toran'io fa tsy mivoaka eo nareo a de misy mpitandro ny filaminana miseho tsy fantatro fa misy miteny moa tamy hoe ngamba mitady hiakatra grady aingana dia izy a no manao engane ka tsisy an'izany engane ka tsoy zany ny zavatra hitranga fa de mba hirindra am'izay ny fitantanana zany hoe ny asan'ny préfet sy ny asan'ny reto a mpitandro ny filaminany reto a fa tsy samy anana ny filazana eto de hiepangany le préfet izy hoe ona me baiko tsy mifanaraka amin'ny lalàna dia izy mampiatra ny zavatra de zay engane ka tsoy zay rina fa de mba hiverina amin'ny zavatra tokony ho izy ny fiainana politika eto Madagasikara de miverina any am'le rentrée am'le hoe inona le zavatra efa nyteneniny rina teo ty le concertation nationale ka zay ange le rentrée riny ka zao rehefa tonga am'le hoe fidirana verina miasa daholo am'izay a de tokony ho ezakezana mihitsy fikarakarana fanaovana nty fikaonandoha-pirenena ity
zay ny tena teny gasy fa tsy haiko ny gasy ndray arangamba hina koa ary raha ny fikaonandoa fiaonambe iresahana ny raharaha-pirenena de ao anatin'ny mpitondra fanjakana ao anatin'ny mpanohitra ao anatin'le société civile ao daholo ny olona rehetra zay everina fa mba afaka manambara ny zavatra misy a eto amin'ny firenena ohatrany hoe leader d'opinion ka no fitenenana azy tsotsotra le mpitarika vahoaka satria le firenena efa tena miletika amin'izao fotoan'izao zay no mahatonga an'le izy tena zay mihitsy zay fa tsy hoe zavatra lefalefa fotsiny hoe reto taitaitra de hoe andao anao fionambe-pirenena so ohatrany fa le situation actuelle zay hita hoe tena efa hoe miletika le firenena no mahatonga ny rehetra iantso an'izay ny FFKM ny ACDED sy ny sisa ka izongeriny société civile resaka leadership zay ny abdi zay mila miresaka aloha afantaranao an'le olana fa ianao ange ndraindray raha ianao manokana mety mahafantatra ihany ianao ny zavatra miseho a fa apahany fantatrao fa izy ray manontolo a mety tsy fantatrao ary zay ny mahatsara an'le alao miona ny be sy ny maro fa raha ny olona any be fotaka sy ny olona any be troka tsy mitovy ny zavatra miseho any reto miandro hoe ay zary ty any Paris zay ngeny ay zary ty zavatra atao hoe any Paris zao ny lalana hiditra ny be fotaka sy mivoaka ny be fotaka afaka volana vitsivitsy angamba de ho atao piscine de ho alaina sary ndray de ohatr'izay fa tsy mitovy ary ianao aty Antananarivo a tsy mahalala ny zavatra iainan'ireo olon'ireo de zay le hoe alao miona fampiresaka inona ny fetraika an'le hoe firenena tsy tandalana tsy manara-dalàna zany tsy manara-dalàna mpitondra fanjakana moa zany a be deabe ny tsy fanaran-dalàna taony a lalam-panorenana mihitsy no itsahany a ny ministra manao an'le izy amin'ny fomba hafahafa de miatra amin'ny olona rehetrarehetra ny eto amintsika de migadragadra fahatany ny olona tsy le mpitsara tsy afaka miteny ko noho ny antony samy hafa satria mety lasa hoe tsy haiko mety hoe mahazo affectation ngara ohatra ka hafahafa ny fanapa-kevitra de lasa le problema ny vahoaka mantsy raha fahitana azy a le hoe vidim-piainana miakatra gasoil rentré amin'ny mpianatra misy ankizy hoe tena hoe tsy afaka miditra any an-tsekoly ohatrany tsy problema ny sasany reny fa ny tim sy ny reny de mamy problemany satria ireo zany vao metsika tonga de alevaso ampitandro filamina fa hoe arak'le fanomboantsika nyfandarina teo hoe vidim-piainana miakatra mpianatra tsy tafiditra tokony mba etsehana daholo zy azo etsehana va ohatrany to tsisy mihetsika fa raha vao tim sy reny de anao anniversaire ijery sary de etsehana daholo ka le problema teny iraisan'ny olona tsy problema ny sasany fa raha vao tim sy reny de sy raha vao maheno le anarana hoe raha valymanana de iny makararendo azy ka zao ngeriny za aloha hatraminanomboan'ireo tamin'ny janvier 2019 tsy mbola nahita hoe olana nyvan'ireo olon'ireo mba milazary rina de asehoko an'rina hoe tsy ny olana ny van'ireo fa zao point kely zao ny vany fa tsy mbola namaha olana zany reo re jirama hermady sekrenina mpandaja camion vola fram zany ministeran'ny raharaham-bahiny zany mbola oaoaoa peta ka zao ohatra fotsiny zay ndray a ny orinasa mpanao lalana tsy nahazo vola fitakim-bola ka mitanisy rina zany ato a tanisa ny zavatra tsy manjary tanisa ny zavatra tsy manjary a inona koa ny administration any amin'ny fampianarana ambony any amin'ny université koa reny ko ka zay no anaovako an'rina hoe zaho a tsy nahita hoe inona ny vahan'retolony reto hatram'izay fa de tonga teo izy a tena mialatsiny am'le fitenenana ohatra ny namem-posiny nataony raharaha fa tsy namany olana miatra amin'ny vahoaka malagasy zany izy borsy any akatso le ankizy fotsiny zany hoe ay mba tafiditra any akatso anina mandray borsa tsy misy fianarana zara fa misy fa grevy lava reny tsy hitatsony zay marina de zao miezaka ny manao zay andehanana any an-dafy zay angambany hoe azahoana
fanantenana hoe afahana miaina afahana ivoatra bebe kokoa ampitombo ny ambainday-ny fahalalàn'le olona fa raha hoe avy am'reto fitondrany reto asa ivo mitanisa reo na ray ary ray fotsiny no saina teneniny a de ho tsikeiraitsika eto hoe zao mifiseho an'io a fa mamorona hoe raha tsy diso ataotrany hoe nazo certificat hoe nanao industrie 700 ohatrohatr'izay no heniko a tsy fantatro hoe de nazo certificat izy le mpamme certificat koa moa tsy fantatro fa raha izaho mihitsy mahita an'le anarany tonga de akomboko tsy mino an'izany a tonga de akomboko le izy fa raha mahasamanome iry reo hoe samy hafa nge le hoe manokatra fivarotana etsy a de zay no ataoko hoe orinasa anankiray samy hafa zay raha ohatra hoe ny enregistrement na any am centre fiscal lany hoe firy ny olona nandohetra ohatra hoe era Madagasikara ka 700 zany ara zara fa misy zany raha ohatra ny maro krizy ara ve tsy ny orinasa nihidy zao tena misongaty hoe nihidy ony ihany lasa nangoronetana ony le mpandraraha vahiny tento lasa verina fantatro zany hoe misy olona saika hanao investissement misy saika ampiasa vola teto vola $1 million zany ary efa tamy 2019 reo olona reo niandry de nanaraka nandony vola tokony ho alohany azahoana manao an'le asa tsy nahazo mihitsy izy afaka nanao an'le asa de ody le olona zay ody le olona noho ny antony maro samy hafa ary tsy amy zavatra anankiray na roa fotsiny zany fa amy zavatra maromaro raha ohatra ary ianao ka hoe anao inona moa dizy teo anao atelier mécanique ianao hoe soudure sy ny etsetra jiro ara tsy misy foana na misy ara na ny fenao riveste ary ianao tsy misy courant na misy ara 160 volt latsaka enao nefa mila 300 ianao mila 230 mihoatra an'izany rehefa courant force zany ianao de efa any amboniny zany de tsy afaka ka tsy azoko ty le hoe zay mantsy zay le style de zay ny mipoerapoera ozy zareo any avaratra any ipoerapoera hoe zay a nanangana 700 a orinasa de nahazo certificat afaka de to nahazo doctorat honoris de causa ko le raha tsy diso a iny moa samy manany fijery fa raha zavatra nisy zao a fa nisy an'izay fa nisy zay fa ny zavatra hita koa zao de hoe misy orinasa nandroka ampiasa zany zao misy zany privé a orinasa nandroka ampiasa fa tsy vita n'lay sy ampita-tana no anatin'le orinasa intsony ny hoe mbola misahana zany ny charge ho an'ireo mpiasa satria mpiasa tsy inona charge ihany koa reny menaka ramy izy sisa ao ny manakato-trano ao ny mandroka ampiasa ary anana reny fa mahazo fakasana ko nga manteneko hoe samy manany fomba fijeriny sy asa hoe donné inona no tonga any fa raha ny hoe fiainana orinasa aloha am'izao fotoana raha ny zavatra hita tena sahirana ohatra fotsiny zao asa voatsikatry tonton mota momba zay hoe tao anatin'iny vanim-potoana ny fialan-tsasatra iny zany efa mamaraparina mantsy izy zao kofina ny fitaterana satria niakatra koa moa solika ny resaka communication ny resaka telefona sahirana ny olona any akodahodany ny fianakavimbeny ny tour opérateur menimenina daholo ny agence de voyage sy ny namany ny hôtely tsisy piditra fa any amin'ny havan'ny olona no mandeha tsy haiko moa nareo taizany tany Fenorive tany fa be de be zany olona mananavana any Folopainty mananavana amin'ny Fenorive mananavana any Mahajanga de any amin'ny havana ny olona no mipetraka fa tsy makany amin'ny hôtely intsony de miena zany vola miditra amin'ny hôtely ny tontolon'ny misy an'le hoe asa tselika de hoe asa maharitra kofina daholy ny guide touristika ny tanaka vava fotsiny de manao raha misy manao domy tsy zavatra mandeha mihitsy zany a tao anatin'ile fotoanany vacances nefa amin'ny raha hoe mandeha zany ny fiainam-pirenena mandritra ny vacances ny tokony hoe mba mahita kely mba hoe mihoatra n'izay azo isan'andro ny vola miditra amin'ireny hoe guide touristique varotra hôtely tour opérateur communication fitaterana sy ny sisy ireny ka le izy a rehefa fiezina zay tenenindriny zay de zao tsisy mandeha am'izay loany ny ty ato amin'ity fireneny ity hatrany amin'ny atsipriany mihitsy ny tany saindriny eto hoe
tsy mandeha am'izay laoniny tsy ny transport ihany fa hatrany amin'ny hoe guide touristique de hatrany am'zany fa maninona zay rery vahoaka malagasy no miresaka an'izany de satria misy miteny aminay anareo vahoaka malagasy hoe tena olona mbola misy ange ny olona miniminy foana ry Ramse miniminy foana hoana tena mihevitra fa tena miasa kosa io fitondrana io a fa mipitsikera mahita olona zaina foana raha niasa tokoa io mpitondra fanjakana io ny fahamaritana ny hoe raha niasa tokoa io zany hoe raha nanao zavatra izy nihevitra zavatra anankiray a ho amin'ny tombontsoan'ny vahoaka malagasy ka niasa tokoa izy a de efa nahazo tombontsoa maromaro a ny vahoaka malagasy a fa tsy zay le mitranga da hoe nisy fivoarana ka zay no antsinanareo hoe ianareo zay mihevitra an'izany a diso ny zavatra fantatrareo tsy mieno afa-tsy ny zavatra foroporon'ny retolony reto nareo fa tsisy zavatra mandeha am'jelony ho hitanao ny fiakatry ny vidiny kahier ny stylo sy ny fisoratana any amin'ny fianarana de ho hitanao hoe tena tsy nandainga le miara-manonja fa tena lasa lafo be tokoa mampianajanaka am'izao fotoana ary raha any ambanivohitra amin'iny lalana nosy be anala iny moa zany de fa fotaka be satria manorana foana ny any sady andeha amin'ny fotaka le zaza no tsy mihinan-kanina loatra tsy andeha tsony le zaza na mandeha farany ray aman-dreny a tsy andeha tsony le zaza hianatra satria mafy loatra le zavatra hiainany a manao an'izay fianaran'izay manohy an'izay fianaran'izay tsy ampy sakafo fotaka hoa tena fotaka ange milaza mirino varakatokatry zany ange makany nosy be anala am'izao a mitsivalana mandeha am'le fotaka be loatra ka de ilaina re ka ilaina mampahafantatra anareo ny zavatra misy marina eto amin'ity fireneny ity fa tonga aty aminay mihitsiny hoe mbola misy nge ny olona ry Ramse mihevitra hoe tena ny fanjakana manao fa nareo mpanohatra koa de tafahoatra mihitsy ny fitsikeranareo miala tsiny de raha tafahoatra ny fitsikeranay a de tsy marina zay fa raha ohatra kosa marina ny zavatra teneninay de mba jerevo eo hitanareo amin'ny fiainanareo andavanandro a hoe inona ny zavatra tena mitranga marina de ho fantatrareo a fa tena izay le misy a fa zay raha hoe manaratsy zany zay a tsy toatra tokony ho ananana aloha zany hoe manaratsy olona zany tsy mendrika zany manaratsy olona zany zay tsy manaratsy fa le zava misy fotsiny teneninay mety hoe miditra amin'ny tsipri an'le fanazavany zay hoe ny antony mahatonga an'io ange de ohatra zao hoe mahatonga an'le lalana simba ange ka nilanja an'le fiara mandeha amboniny a tsy araky le fepetrana anamboarana an'le lalany de lasa potika le lalana mety miditra tsipriany ohatran'izay zay a de mamoaka an'le izy fa tsy hoe manaratsy akory zay de fantatrareo fa le mpiasa ka raha mafiry volana ny tsy azo de najanona nefa le mpiasa mampidibola inona moa ny tsy marina teneninay am'zany inona ny fanaratsiana ataonay am'zany tsy misy fanaratsiana ange zany fa zay ny zavatra mitranga de teneninay zay tsy hoe miakatra vidim-piainana de zay ny manaratsy teneninay hoe ny sandam-bola malagasy miova isan'andro mahatonga an'io ohatr'izay ary de hiakatra foana io a de anjaratsika reny mieritreritra anjaratsika mieritreritra fa tsy manaratsy zay a fa manambara aminareo ny marina ary zay no mahatonga an'io fanjakana io a miambona ny TMBS ty tsy andeha amin'ny canal sat sy ny isakarazany bokesat mahatonga azy miambona tsy partahany zany vaovao rehetra zany a fa raha fantatrareo ny marina de ho afaka ianareo ozy ny fitenenana zay mamaraparantsika rebato motarson alleloia zany atao anatin'ny fandarana miara-manonja MBS raha teo mada ny tena nresantsika teo moa zany de le hoe rentrée eo amin'ny hoe fidira mpianatra satria ho tapitra ny volana o de hiditra ny septembre rentrée eo amin'ny setryreza-pirenena satria ho avy ny assemblée générale ny Nations Unies rehefa septembre izany a dia rentrée eo amin'ny resaka tontolo politika sy ny sisa
dia ato amin'ilay fanamarena farapariny atao am'lay hoe fidira mpianatra tsara amafisitsika kely andriamato motarson zany satria miainga amin'ny taremarika isika fidira mpianatra raha ndeha zany ataontsika hoe efatretsy ariary ny karaman'le olona zany efatretsy ariary zany zay mivola miditra raisany le ohatra hoe ray mpianakaviana ao anatin'ny ray volana dia mananjanaka telo izy fa mivoaka avany am'izay le listra tsy resahantsika le hoe droit sy droit tsy droit hoe vola losy sy fa ato am'le fitaovana satria teo mantsika ny teny hoe mbola tsy tafiditra ny fitaovana cahier 100 page 12 cahier 200 page 12 stylo couleur stylo isan-karazany zany crayon compas règle équerre crayon de couleur carnet papier misy amin'ny rame sisa misy listra be da be ohatran'izany de natao amin'izay le compte dia efa tena any amin'ny roetsy latsaka kely ny totaly zany de ankizy anankitelo mitovitovy zany le fitaovana satria mitovitovy ihany koa le klasy ndray classe de première ndray classe de troisième manala BBC amin'ity ndray classe de quatrième telo menada ohatra zany de aiza zany no iainan'le malagasy amin'izay fotoana zay raha raisina amin'izay fotsiny ny sarza isan'andro nefa inyeo ihany ny eo ary mividinjiro miakatra araka le nitenenao hoe mandorivotra inona sinsis iny zany le sary efa mahazatra iny fa miditra amin'izay le rentrée ato amin'le fidiram-pianatra zay tena hoe hiavaka mihitsy amin'ity taom-pianarana 2022 2023 ity de mbola misy miteny any any ananiny hoe tena miezaka sinsis ao amin'le tena le fiainana ao atokatra mihitsy zany no marian'ny olona raha io fotsiny no raisana hiditra amin'le fitaovana kelitsika de tonga de apetrako araka ny tokony ho izy za aloha mampatsiahandrina fa 5 soroetsy karaha mafarany ambany ny tenenin'ny président zay aloha fa zany efatretsy zany de efa misy niveau kely ary raha efatretsy tsy manana trano fa manofa trano zay mbola manofa iny fa tsy manana manokana dia manana jirama tsy manana jirama de atao hoe matsaka izy dia mandrehatra le lampy an'ny tony izy solaire sy ny etsetratsetra orina tokony hoe ny amin'ny tunnel izy zany mipetraka zay indrindra matsy le conclusion tsy hoe faniriko hoe fa tena tsy mahavita azy hoe izy dimy mianaka tsy tafavoaka izy raha izany raha tsy misy fanampiana avy any amin'ny fianakaviana fa tsy tafavoaka zany raha mbola mandofa trano ka ofa-trano anankiray de atao hoe eninalina hoe efitra ray zay de mbola analana an'izany tsy manahirana miteny an'izany rina fa tsy mipoka ny espace vectoriel raha izany zay aloha de tenenina ndrina hoe impossible tsy zaka zany fa tonga any amin'ny famoiza-po ny olona miaina amin'izany zavatra zany amin'izany efatretsy zany tonga any amin'ny famoiza-po ny fianakaviana ny renim-pianakaviana moa indrindrindrindra fa ny ray ange ndraindray miodikodina eny izy de alina ny andro de miainga ndray maraina fa ny reny miaina le isan'andro mahita an'le tsy fisinao tsy zaka zany fa miteraka reti-po be zany zay de ambarako miriny zay ka de zao raha hoe ilaina ny ampandroso ny firenena mila hoe salama ka tsy ho zavatra miteraka famoiza-po ohatra zany no iainany eto amin'ity firenena de mitombo ny saram-panambadiana zay koa ny mbola taremarika hafa koa zay vokatry tony efe mekanika zany ozy ny tenenitsika mekanika an'le vidim-piainana lafo zay de rehefa tsy voavatsony le olana de lasa tonga any amin'izany zavatra rehetrarehetra zany mahamenatra ary dia zao no izy vahoaka malagasy mamaraparantsika mila zalo za manokana de miteny hoe mila mivavaka tsika fa teny efa asany de volo tanteraka no mitranga eto amin'ity firenena ity fa Andriamanitra ihany manampy atsika amazo olantsika zao fa raha ny fahaizantsika sy ny fahalalantsika tsy manana an'izany tsy mahavita an'izany tsika fa mivavahantsika de ain'Andriamanitra no manova an'ireo zavatra rehetra ireo
de ilamina isika menakavy a dia manao velomanareo. Misy ny mpiara-miasa manao ny ezaka, mpanao tsy lazaina rehetra manao ny ezaka any ambadimbadika any a mba hampisy zavatra mitranga eto amin'ity fireneny ity, mba miasa manangona vaovao sy ny etsetratsetra dia mba hafipiovy amin'ny fiainantsika malagasy. Le amoana azy eto koa nge mba eritreretan'ireo mpitondro ireo indraindray hoe mba miova izy hoe hay ve ohatran'izany ny fahazahoandrareo azy de tsy mety kosa zany de mba miova izy anao tsaratsara. De zay no iritsika fa dia mametraka ny veloma mandra-piona aminareo rehetra nanaraka izao fandaharan'izao a. Fa de eo moa zany ny namana Irina, eo koa ny namana Faniry manoya ny fandarana aminareo. Iny ary dia isorantsika Remato Motarson alleloia nitondra an'izay famakafakana sy fanehoan-kevitra izay noentina tamintsika izay. Maro ny zavatra nyteneniny teo fa ny fanontaniana mipetraka zany ao an-tsaintsika teny hoe anahoana ihany zany ty Madagasikara ty, tao miodikodina eto, tao miodikodina eto, ny olana mitombo, ny vahaolana zany a tsy hita zay fandehany. Satria io zany efa tenentsika foana hoe ny vahaolana tadiavin'ny malagasy ny reo olona amin'izao fotoana izao de hoe vahaolana tena hoe azo tsapaitanana, fa tsy mila resabe ny malagasy amin'izao fotoana izao, tsy mila hoahoahoa fa hoe vahaolana azo tsapaitanana hiatrehany an'le hoe rentrée araka ny teneniny teo. Le vahaolana tsy misy fa zay fitenenany eto seroa karazana mipasipasoka fotsiny de fa mpanantenana. Zao indray zao de hoe anao gymnase ngezabe indray tao aorianan'le basket io a, satria tao amin'ny palais des sports tao mantsy tamin'ny fizarana kopy nisy sitsika tao a, asa hoe netefa taiza le sitsika de lazovindray hoe avaizandray zany sitsika zany aloha, fa zay aloha ny zavatra nisy tao. Nisy sitsika tao zavatra hoe fanehoana tsy fankasitrahana sy ny sisa ohatran'izay. Ka ty mantsy raha vao resaka fetifety sy ny namany ity dia aingana mihitsy ny sasany mitady solution zany hoe zao zany ny tokony atao zao. Fa raha vao resaka hoe sosialim-bahoaka dia miodikodina ao anatin'ny fotoana izay ataontsika hoe tsy fantatra hoe ahoana no hiafarany lay raharaha zany. De tsy misy le resaka demokrasia eto Madagasikara. De zao zany zao ho avy ny assemblée générale amin'ny firenena mikambana amin'ny volana septambra. De inona zany no tenenitsika indray satria hiatrika an'io misy demokrasia eto Madagasikara. Tena mety ny fiainana eto Madagasikara. Tsy misy crise any Madagasikara fa mila stabilité. Zany ve no ho tenenina indray zany zao rehefa tonga io assemblée générale ny Nations Unies amin'ny volana septambra io. Ny position antsika raha tamin'ny resaka Ukraine sy Russie, position ny azoazo fa mipamatsy vola ato ny Union Européenne ato fantatsika amin'ny position ny Union Européenne amin'io resaka io manery ihany. De eo zany tsika miodikodina eo. Ny problema ato anatiny tsy vaovà. Ny ato mandroso vahaolana ny amin'ny hoe ifampiresahana mamono sofina ny atsenaninatsy hoe tsy mila an'izany zay, nefa le izy efa tena hita hoe tsy tafavoaka mihitsy amin'izao fotoana izao. Ary io hoe lalana zay hoe fiona io zany de tenenina foana io. Misy mantsy miteny voizana mafy mihitsy ty fionam-be pireneny ty. Ahoana moa tsy ho voizana mafy ka ny olona tsy te hanandrasika, ny olona tsy te ho faty eto ka, ny olona mba samy te anana fiainana tsaratsara kokoa. De ao misasany mandrasa fifidianana. Io ne tsisy ny teny hoe tsy andro fifidianana zany, tsisy ny teny an'izany teo. Fa le zavatra iainana amin'izao fotoana izao no manosika ny maro ankehitriny manao hoe tsy tafavoaka raha tsy miditra amin'io fionam-be pireneny. Io zany averimberina foana satria maninona ny olona miteny hoe fionam-be pirenena ka le lalam-panorenana raha tsy voahaja ka inona ary no atao. Mbola misy commune firy tsy manana be ny tanàna efa lany daty ny sasany. De ahoana zany? Be ny tanàna efa lany daty no mbola miasa any amin'ny toerana sasatsasany ihany eto Madagasikara. De nefa ianao iroso amin'ny fifidianana
filoham-pirenena zay moa zany zao fifidianana manaraka eo fifidianana filoham-pirenena fifidianana be ny tanàna raha tsy vitanao fifidianana filoham-pirenena ahoana moa zany ohatrany tsy azo ny rehetra mihitsy zany fifidianana be ny tanàna raha tsy vita fifidianana chef de région tsy vita fa fanendrena gouverneur no natao zay tsisy an'izany ao anaty lalam-panorenana alao aloha zay averina foana na de madilo ara ny sofon'ny sasany misy tsy te ianao zany mihitsy zao any ambadika any fantatra zany fa izay no izy ny chef de région tompoko dia fidiana zay no lazay ny lalam-panorenana ary misy ny conseil régional fa tsy misy conseil régional am'izao fotoana zao fa hoe le gouverneur moa tenena na vonjy maika io hoe fa na io na vonjy maika na tsy vonjy maika tsy misy an'izany ao anatin'ny lalam-panorenana miara-mandinika isika rehetra ka zany toe-javatra zany no anisan'ny tena goavana hoe manosika makany amin'ilay tokony hidirana amin'ny feonam-be-pirenena toy le sakatsaka natao amin'ny timma sy ny RMD timno zany de efa tena hoe fa sakafo isan'andro fa raha zany na tsy zany raha hoe mifankalazana ny faharoapolo taona antiky Madagasikara nga io hijanona tsy mijanona ane io hoe teto Antananarivo de iny tany Mazanga de ho avy hoe moa namana hitantarany zavatra ny seho tany fa ny any amin'ny faritra hafa koa mba hankalaza ny faharoapolo taona koa satria fankalazana amin'ny tety faritra io de efa miasa io manadolo indray zany zao ny sepobaiko satria mantsy le mpitandro filaminana iny ny sur terrain iny ny hitany rehetrarehetra fa ny mpibaiko any anananana tsy hita de efa miomana indray aizandray ireo no anao fampiratiana amin'ny sary ka raha ohatra ve zany sy fankalazana ny sy fampiratiana ataon'ny timma isaky ny fokontany na isaky ny quartier ay de atao daholo zany ny fihetsiketsehana isan-karazany anakanana an'izany ary raha ohatra ary le izy tsy magro fa any amin'ny tranon'olona mihitsy hoe tranon'olona particulier hoe alao ateo aty amiko ny fanamarana io de ahoana satria ny zavatra hita atia raha vao misy an'izay de hoe raha vao hoe timma hony raha vao RMD mahony raha vao hoe Ravalomanina hony de etseo daholo zay azo etsehana fa rehefa tsy mandray karama mpampianatra ny Franmarie tsy mandray vola ny ato ananina azy de ohatrany tsita hoe ohatrany totsita hoe etsehana makaiza vacation na mpampianatra ohatra mbola misy ny vary mangatsika ane any ananina any mbola misy vary mangatsika maheny fitaranana an'izany ny bourse extérieure zany mbola dray mbola ay zany resaka bourse extérieure zany mbola point d'interrogation be mihitsy hoe ahoana sy ahoana sy ahoana ny fanjakan'ny kolikoly amin'ny sehatra maro asa roviana indray zany zao no hivoaka indray ny taremarika amin'ny mpanao an'ireny fanadiadiana ny tontolon'ny kolikoly reny fa ny kolikoly zany zao am'izao fotoana zao ohatrany ohatrany hoe efa fiainana mihitsy le izy efa tsisy taitra am'izany fa ohatrany hoe efa mandeha ho azy le izy zany fa le kolikoly aty amin'ny hoe sehatra atao hoe amin'ny fiainana andavanandro iny no hitany olona fa le kolikoly avoleta be mba manahoana sy manahoana zay tsy mbola hiteny eto fa amina resaka hoe fidirana ry am'izao ony satria misy hoe faninana na concours sy tena mandeha araka ny tokony ho izy ve le izy sa hoe anarana fotsiny hoe fifaninanana fa ato ambadika ato misy tosika fantatsika ny tena hotenenina nefa ny foto-kevitra de tsotra raha ohatra zany ka misy ny toerana iadivana de tokony zay mendrika sy mahay no mahazo an'le izy zay ny lozika zay ny any amin'ny firenena mandroso zay mendrika sy mahay no tokony azo an'le toerana fa tsy hoe le toerana zany oa tsy tenentsika hoe toerana inona na toerana inona fa anjarantsika mieritreritra anjarantsika miteny hoe le aniny zay fa zay mendrika sy mahay no tokony omena an'le toerana fa tsy hoe olona tsy mahay nininona no tonga amin'le toerana vokatry ny kolikoly ka raha ohatra ve zany hoe eo amin'ny tontolon'ny fitsaboana ohatra olona tsy mahay nininona no mitsabo
de tsy ho faty le olona memenenty zavatra anina rerarery ty tsy manao analizy tsy manao bilan tsy manao inina fa tonga de hoany de ana olona tsy spesialista dia zavatra fa no mipotra eo ka iny moa zany nasiana fitenenina le resaka tany mahajanga iny fa vo tonga vo maraina eo mihitsy zany ny namana tany ry faniry sy ny namany député maromaro tany mahajanga de mahita zavatra tantaraina tsara izy satria zay mantsy le hoe afa mihitsy no any toerana zany miaina alay toetra raha de zay le hoe miaina izay de misy olona ny teny hoe lizany ozy izy mahatonga an'le olana tsy vova eto Madagasikara ny mpamaha olana tsy miaina tsy hiaran'le mangiry firy de tsy tsapany ilay fahasairanana de rehefa tena ny diniana de marina zay ten'le olona zay marina zay satria ianao zany raha hiaran'le fangiry firina hiaran'lay fahavoazana hiaran'ny tsy fahampim-bola dia fantatrao tsara le izy fa raha ohatra ianao hoe tsy miatra aminao zany fa ianao mitiritiriny ery ananiny ery ianao tsisy problema mahazo anao dia inona moa no vahaolana ho atolotra eo ao anatin'izay ihany koa le resaka fitiavatena de vadika fahakalana olona ilay izy de efa nytenenina teto tsy hevitra intsony ny sasany no mibaiko azy tsy hevitra intsony no mibaiko azy fa vadika fahakalana olona mihitsy ka tsy zany natao hoe demokrasia tsy zany natao hoe fiainam-pirenena fa rehefa jerenao tokoa nle izy tena hoe inona moa zany mahatonga nyity sakatsakana eraky ny tanàny ty vao miatsika kely de sakanana amin'ny fomba isan-karazany ancien président sakanana zao sakanana de rehefa diniana le izy de tena ohatrany hoe ohatrany tena resaka fankahalana olona ny zany fandehan'le raharaha zany satria ny lalam-panorenany eo miteny mazava tsara hoe zao araky ny andinizao malalaka ny resaka circulation malalaka ny fivezivezena ny ato anatiny na ny fakanesana na ny fivoahana makany ivelany ny avany ivelany tonga eto Madagasikara malalaka io zany zao andriamato maharato Jean de Dieu tamin'ny 2019 izy niala teto dia tonga eto Antanindrazana izy amin'izao fotoana zao dia tsika tsy miresaka zay hoe inona zay hoe afera manokana any zao hoe tsy zay nytiantsika resahana zavatra afy zany fa nytiana ho resahana lay eo am'le hoe olom-pirenena malagasy afaka mifamezivezy teto nefa nisy an'izany nazo an'izany inona moa le hoe notame inona IST hoe avato anaty makavelatra IST notame io tsy hidirantsika le hoe antony manokana hoe misy aferan'zao nisy ankety momba zao raha mpitsarana zany tsy hidirantsika zay fa nytiantsika tenenina fotsiny de hoe raha ohatra ka mbola miteny zany lay hoe atsona hoe Madagasikara mbola tononony zao tontolo zao Madagasikara mandala ny demokrasia dia arao arak'izay le izy fa tsy afa ny zavatra teneninao de afa ny zavatra ataonao zany eo anivon'lay fiainan'le firenena zay rehetra miteny nefa zay rehetra miteny de milaza daholo indrindra ny any ivelany any hoe firenena tena tokony androso Madagasikara tokony androso tsy misy antony tsy mampandroso antsika fa ny tsy mampandroso antsika de isika ihany no fampitaky eto isika ihany no fampisitony eto toetsaina tena mahazo vahany eto amin'ny firenena mihitsy amin'izao fotoana zao hoe zay mba lasalasa kely de sy tomidina zay lasalasa amin'ny fiainana tao anatin'ny fahamarinana fa tsy hoe lasalasa amin'ny fiainana tao anatin'ny fanambakana amin'ny mpiray tanindrazana lasalasa amin'ny fiainana ao anatin'ny fitiavatena lasalasa amin'ny fiainana ao anatin'ny fanodikodonana amin'ny endriny maro samihafa lasalasa amin'ny fiainana lasa mety be ny fiainan'le olona sy le fianakaviana anoho ny fanoranana rem-pirenena atsokosoko makany ivelany tsy zay fa le hoe lasa amin'ny fiainana tao anatin'ny ezaka sy ny fahamarinana de stoma midina tsy mety izay atoetsain'izay io zany anisan'ny tsy mampandroso ny firenena eo ny tsy fanajana ny lalàna
eo ny resaka fialonana, eo a ny resaka fitiavatena, eo ny resaka fitiavam-boninahitra. Zany rehetrarehetra zany zany mitambatra mahatonga an'le firenena malagasy tsy ho tafavoaka. Io fanakatsakanana ny timy io anie rehefa tena jerena, tena misy resaka fitiavatena, ze fitiavatena eo amin'ilay a manakana. Raha vao metsika eo reo de ataova an'izao, raha vao metsika eo de ataova an'izao. Ianao nefa tsy mahavoa, tsy hita zay vahaolana hoentinao manoloana n'ilay problema zay iainana isan'andro. De eo le tenentsika hoe Kenya avy no tadiavintsika hipoitra eto. Kenya avy, crise post électorale no nitranga any Kenya. De ianao zany rehefa mandalo amin'le firenena ve de tsy aleo hoe ve tsika mantsy samy ho faty daholy, samy mandalo daholy eto. Tsy aleo ve mba mametraka zavatra tsara. Toy izay hoe ametraka zavatra mba mametraka zavatra tsara ohatra ny nataondro Madi, mpanao baskety. Ianao lasa lavitra iny bandikely iny. Ary tsy madi rery fa reo namany rehetrarehetra reo fa mahay lay tovolahy malagasy. Ry Olivia Newton-John zay hoe mpihira malaza sy ohatran'izany, namela zavatra tsara tamin'ny fahavelomany. De lasa lodimana. Zay ny zavatra izy fa tsy hoe nandalo ianao de namela zavatra ratsy, nandalo ny team tany Mahajanga de misy tadidy sy tsiaro tadidin'olona rehetra hoe zao ny trangatany, zao ny trangatany. Miaraba namana fanira zafy manatany tonga eto amin'ny miara-manonja avy lavitra anao vao tonga io maraina io mihitsy to mbola tsy natory akory ara miarabanao ary. Sa mbola rendremana. Tona kely aloha. Ie, ndao ary. Rina. Miaraba antsika rehetra de miaraba andrina de misaotra aloha tany tantanana ny fandarana nanomboka alakamisy zoma. De tafaradalina indray tsika androany. Naka fanapa-kevitra moa tsika rina hoe latsinainy le Assomption iny de talata omaly zany makany kely fotsiny tsika zany satria mbola manangona an'le hery avy any Andrefanosy, andrefana ny any Mahajanga fa tsy avaratra de avy any andrefana zany tsika de naka hery kely de tonga eto de misaotra ny ao ambony ny tantanandy tonga somatsara, tsara mandroso, tsara miverina reny moa zany le aomby lama zavalao. Zay ny fomba fiteny azy de makasitraka foana. Misaotra namana teknisiana zay miara-miasa amitsika ao ambadika ao. Ionja zao ny hitako de faly. De ny namana any ambony any Razankla sy ry Radany. Ray aman-dreny anisan'ny mpanorona ny MBS mihitsy zany ary mbola eo daholo tsy akiala ny namana rehetrarehetra. Ary ambony ary ry Robena, ry Malala, ry Ranomsa zany ao amin'ny Radio Mada dia arabaina reo any. Manao kokoa aloha zany satria mba tsy ho bedy de ho any namana eny Ambatolampy, Nantehiroka, ny Reny Diamondra zay mpikarakara mpanetsiketsika ny vehivavy tiako Madagasikara ny amin'ny commune Akazondandy. Lalan'ny RN3 makany Anjorobe zany, ny area Itosy ry Lalatina de niaiza koa marobe zareo malo ny resaka de miezaka mitadidy tsikelikely de nietsy isotra angamby izay de Perla vehivavy tiako Madagasikara zany resahako zany satria tena nitsaviritaka kely mihitsy de ataovy kokoa zay de atao kokoa. Namana Mahajanga mbola rehefa aveo de atao tsiraidray mihitsy le satria misy tary mahafinaritra any misy mpitolona mahafinaritra any de resaka an'izay fefandalana any Bogosy député fetra zany efa tsy lavitra ao ambadika ao izy zay hiaraka amiko rehefa aveo fa manao ny raha baloha atsika rehetrarehetra zany de namana avy any Ampitandramasina Saint-Anne satria mijery an'le ino moa ty zany le commentaire io de Saint-Anne ny ao Kassan ao ary Mino Elso Razana ohatran'izay ny anarany ny any Montpellier any marobe ireo namana ny Ampitandramasina de any Maurice mihaino am'izao fotoana zao le tovavy zay de misy namana vitsivitsy maromaro de zao nataondrareo hoe zay sady miasa de mampiditra ny écouteur de mihaino anareo de anaovana kokoa bevata be misy ny any Maurice any surtout lanto de maheno
antsika izy am'izao fotoana zao ny any Koweït, Bahreïn dia any Saodia ihany koa misy malagasy mpiraitan-drazana amintsika miasa any ampitan-dranomasina any de miaino antsika ihany koa izy rina amin'ny fomba azony antsika. Misy namana any États-Unis any San Francisco, oy adiny 7 adiny 10 elanelan'le ora fa mahaino antsika zany zareo am'izao fotoana zao mbola matory zareo fa mihaino antsika divaraina be mihitsy any tanàna any fa tsy problème zany satria ao anatin'le fakafizina sy tia lala ny vavao aty Madagasikara izy ireo. Ny any amin'ny faritra hoy ataoko kokoa rehefa aveo fa singaniko manokana zany ny namana ny Mahajanga de miezaka mitadidy de mihaino tsara zany tsika andry zalafa ny le inona moa zany le machine koa to no miezaka mitadidy tsy raidray atsika any zany atomboka hatramin'ny Zokobe Ravokatra ry sénateur Janson ry Ratafika ry Joassin ry Zokobe Frank nanao protocole président tany ry Zokobe Gouvaria tena manao logistique ina tena ina deraso na idera Facebook tena bon type le tar tena miasa mafy be daoly zay tena tsy nitsahatra ny vezivezy nandamina ny fandraisana ry Sam zay mpanolotsaina ny tanàna ao Mahajanga ry Rivo ihany koa mpanolotsaina ny tanàna sady gentime ao Mahajanga ry Reno zay mpiatroka ny antokotiko Madagasikara député fetry ny tazako iny any Mahajanga de sady mitony teny ihany koa ry iza re zany mbola tsy voatongoka ao anatin'izany maro be zareo fa miezaka ihany zany mampiditra kelikely le anarany ry Odile tsy adino ao anatin'izany rehetrarehetra zany ry Nosy de iza koa maromaro zany ny ekipa rehetrarehetra rehefa nyteneniko ry Govary sy ny Akamaldera de maro be mihitsy ny ianareo any Mahajanga any zany zay anisany niarana andro niarana andro nytotona fotsy tsy adino ny avy amin'ny RMDM notarehan'ry Asimokely ry Zokobe Somadera zay teo foana avy amin'ny RMDM zany ry présidente Sofia Lala Sous Sofia zay filoha lefitry ny RMDM Mahajanga zay tany toerana ihany koa zany miasa mafy nanao ny ezaka maro be nandritra n'izay fionana tany zay satria tena maro be ny vaovao sy ny zavatra ny ainana sy ny trangatany fa zany tsy maintsy ho resantsika rehefa aveo de miezaka mitadidy ihany zany satria le machine koa to moa zany no ahafahantsika mamoaka an'le izy de mba voaray atsika le izy satria mihaino am'izao fotoana zao reo namana rehetrarehetra ny Mahajanga any nalaina ny saraka mihitsiny fa zay moa le izy izay tsy maintsy mamonjy ny toeram-piasana sy ny toeram-podiana ianareo ihany koa de fa afatahotra tao anatin'izay fidinina sy fionan'izay ho an'ny vahoaka mihitsiny zay message zay niaraka tamin'ireo mpikarakara team local zany zay any toerana ny jeune team ny dis team ny reg team maro be daholo ny ao anatin'izay tsy adiny koa Madame Noro zay anisany petsiketsika nafanafo tao anatin'izany resaka zay resantsika zay maro be fa zay tadidiko miverina tsikelikely de omeko antsika eo satria tsika tsisy note moa zany tsisy mémoire tsoratra ho raisiko eto par rapport an'izay zavatra zay dia ho resahako amintsika le izy amin'ny alalan'izay fitadiko azy eo mbola ho avy eo député fetrako isaotra andreo tarika be da be any toerandreo satria bandy milay daholy raha iamandreny mbola ao anatiny le tena fietsehana daholy fanapo zany izy rehetrarehetra de sénateur Hossein ihany koa tsy adino sénateur Hossein tena Zokobe tena mbola ao anatiny mihitsy ny tena miazakazaka de misy pasteur efa nisotro ronono ihany koa zay fatatsika tsara anatin'ny fiangonana ngeza be mihitsy izy na amin'ny andraikitra raiso fa tonga tena toerana izy maro be de maro be hoy zany reo namana zay any toerana fa arakaraky ny ivoan'le fitadiana de paseko amintsika tsirairay avy le izy satria azakazaka moa zany no fahatongavana zany dia izay no tsy maintsy nandehanana eto zany. Efa eo député fetra zay iaradarana amintsika larobia ny andro ho avy rehefa aveo fa anomakomana fa
ity misy zavatra tsara anomboana fandarana de rehefa malalaka izay sirina iresaka amin'izy ity satria vaovao lehibe nanomboka malo mifampelezakevitra ny Brésil any de mifampitady amin'izao fotoan'izao Jair Bolsonaro izay filoha amperinasa io ihany aloha rina mijery an'ity lafinjavatra ity fa tsy tena hain'rina tsara misy ity vaovao ity miaraka ary ny adversaire-ny de Lula da Silva zany. Lula da Silva io dia nanomboka tamin'ny taona 2010 izy no filoham-pirenena tamin'ny Brésil. Izy de avy amin'ny Parti des Travailleurs zany, antokony mpiasa syndicaliste Lula da Silva dia réélu indray zany lany voafidy filoham-pirenena tamin'ny Brésil izy tamin'ny taona 2010 io amin'ilay donné ny Wikipédia zay halefany fahaleo dia taorinany 2006 zany dia lay dirkabe civil tao amin'ny kabinetrany Dilma Rousseff zany tsarotsika ny Ramatoa somary zokonjokony iny fa mbola mitana tsara na endrika na bika izay no ny soloa zany taorinany zay hoe 2002 sy 2006 zay i Lula da Silva. De rehefa niala teo amin'ny fitantanana firenena Lula da Silva de nisy faninjehana natao azy mikasika amina hoe antotataratasy voalaza fa nanao corruption zany Lula da Silva dia ninjehana teo amin'ny raharaham-pitsarana izy de be da be ny zavatra izay neverina fa hoe amatorana azy kanefa afaka somatsara izany ary narovany vahoaka mihitsy Lula da Silva satria tena nametraka le révolution ngezabe izy tany Brésil zany ary niainga avy taty ambany le antokony mpiasa le olona le tena pikarama raha ty amintsika zany de pikarama mpiasa tany masy madidy amin'ny taniny mbolo resahako zay foto-kevitra MFM tamin'ny fotoanandro raisy le tonokalo ny ondatondrozy zay nisoratany Herzo le hoe inona moa zany angady lavalela no atotra anareo ny tany komeo de mitovy an'ity style ningainy Lula da Silva ty ohatrohatran'izay le izy. Lula da Silva teraka tamin'ny taona 2019 zany somary efa nahazoazo taona i Lula da Silva raha ohatra zany am'izao dia firy-taona zany Lula zany mety amin'ny 7-7 taona izy zany fa tadiaviny vampitaona ankehitriny ny iverena Lula da Silva. Fatatsika tsara ny problème ny Jair Bolsonaro moa zany izy dia avy amin'ny antoko leo kristiana le zanam-piangonana zany nanotratsy fa nanana problème be mihitsy izy tamin'ny fahamay zany le alany tany Amazonie tany nanana problème be mihitsy izy tamina resaka Covid-19 teo satria izy moa zany dia tsy nanaiky ny Covid-19 iny tsy nanaiky an'le resaka traitement ny resaka vaccine tsy nanaiky ny resaka kasibosy zany hoe reo fepetra ara-pahasalamana samihafa de niady tamin'ny OMS zany i Lula Jair Bolsonaro de somary nitsingilaila toerana misy azy de am'izao fotoan'izao tadiaviny vampitaona indray zany ny hiverena ny Lula da Silva satria potika ary minjera le toekareny Brésil ary fatatsika tsara taoriny fahafatisany le olona marobe tamin'ny Brésil zany tamin'ny Covid-19 ny fahampitehana ara-toekareny Brésil zay hoe tsy nametraka an'le continuité de l'État satria i Dilma Rousseff dia nisy nanonga-panjakana tamin'ny alalan'le crise institutionnelle Dilma Rousseff tsarotsika tsara zany ho an'ny mpanaraka amin'ny vaovao amin'ny sehatry raisam-pirenena dia zay no nahatonga le élection ka nahatonga ny Jair Bolsonaro zany ho lany filohan'ny République ka le adversaire zany am'izao fotoan'izao le filoham-pirenasa Jair Bolsonaro sy Lula da Silva la efa zokonjokony 7-7 taona fa tadiaviny vanim-potoana nanomboka nitondra teo 2-2 9 ary namefahefana zany hoe nametraka an'izay everiny fa tokony hitatana firenena izy de nidirikabo ny Dilma Rousseff no meno kanefa Dilma Rousseff zany tsy arak'izay zavatra nieritreretiny nataony Dilma Rousseff zany hoe navita mandaro zany i Lula da Silva ka alefatsika vetivety ty vetivety mety moa zany fiteniko zany sa tsy mety alefatsika vetivety zany ity vidéo ny fanombohan'ny fampelezan-kevitra omaly tany Brésil ty fa amin'ny mois d'octobre no mandeha fifidianana amin'ny Brésil de ho hitantsika hoe ahoana ny ambiance fa zao na de eo aza hoe le taona
na zokozokony ara de tadiaviny vampotona ary tsaron'ny olona hoe teto ny fiainan'ny Brésil tena nandeha tsara dia mbola tadiaviny vampotona zany hoe avereno any amin'ny tompony lakle fa ho avy amin'izay tsika amin'ny zava-misy aty Madagasikara nanomboka 2010 no nitondra i Lula da Silva zany fa tsisy retraite politique io ary tsisy hoe fa zokonjokony io ka mandana miala sasatra sy misotro ronono fa rehefa tsy mahomby rehefa manahirana ho an'ny hafa ny fitantanana ny firenena ka misy olona heverina fa tokony mahavita an'izany de tadiaviny vampotona zany olo zany na de fa zokonjokony ary de io zava-misy favori Lula da Silva amin'izao fotoana izao ny resaka crise post-électorale tany Kenya irina teo de le olana teo andray Raila Odinga zany sy Uhuru Kenyatta zany zay filoha am-perinasa fa ho resahantsika amin'ny fotoana manaraka zay satria mafy be io crise post-électorale any Kenya io fa ho resahana amin'ny fotoana manaraka fa alefa vetivety aloha zany ity sary any Brésil aty de efa mimakomana eo miaraka amin'ny député Bokosy fetra Ralamzafimbololona rehefa aveo capitaine d'équipe ny groupe parlementaire ny Antokotiko Madagasikara dia hiresaka nitranga any Mahajanga sy ny zava-misy manodidina ny raharapinentsika de etsoko atsika rehetra aza misaraka miara-manonja MBS satria marobe sy goavambe ny zavatra ho resahantsika androany ndao Rafaly alefaso le vidéo ny fanombohan'ny fampelezan-kevitra amin'ny Brésil. À cheval sur sa moto, il entre en campagne. À 3 mois de la présidentielle, le président, candidat d'extrême droite, dégaine son atout sympathie. Suivi de tout un cortège vrombissant, il défile dans les rues de Salvador. Sur les trottoirs, des centaines de partisans aux couleurs du Brésil. Ils acclament celui qui promet de préserver leur bien-être et leur liberté. Cette année, c'est Bolsonaro au premier tour. Et la preuve est là, avec cette moto qui roule dans la foule compacte. Non seulement à Feira de Santana, mais ici à Salvador et dans tout Bahia aujourd'hui. Le drapeau est vert et jaune. À 10 km de là, le symbole est tout autre. Accueilli par une marée rouge, Lula s'est rendu à Salvador de Bahia pour fêter l'anniversaire de l'indépendance de la ville, vidée des derniers colons portugais en 1823. L'ancien chef d'État, icône de la gauche brésilienne, a dénoncé le mandat de son rival, les inégalités, l'environnement dévasté. Après un procès controversé et 1 an et demi de prison pour corruption, Lula da Silva, 77 ans, reste un symbole des luttes sociales à la popularité inégalée auprès de nombreux Brésiliens. Nous l'avons trouvé, notre président. C'est peut-être la personnalité publique vivante la plus importante de l'histoire du Brésil. Il est impossible de ne pas être ému par ces paroles et de ne pas se laisser guider par cet horizon d'espoir. Les derniers sondages créditent Lula de 47% des intentions de vote contre 28% pour Jair Bolsonaro. 48% izy contre 28% ani Jair Bolsonaro na itsany député fotra fa fetra teo hoe Bolsonaro Bolsonaro Jair Bolsonaro de iny zany favori Lula da Silva zany am'izao fotoana zao miaraka am'le loko menamena tsara mihitsiny 77 ans dia zay le symbole n'le fanjakana brésiliana ao anatin'le fampandrosoana ny firenena iresaka ohatran'izany tsika fa ity revi ty nge misy makano de tongany de reny zava-misy any Brésil reny zany akatsika tsara reny hoe ahoana le filinina inona le zava-misy aiza le atentin'le olona am'izao fotoana zao fa io zany tsy mety very ny côte de popularité anao zany na inona vampotona ary na inona antsodzay am'le hoe nogadraina rieritona tapany i Lula da Silva fa nlazaina fa nanao corruption sy ny sitra fa mbola mijoro izy eo izy ary dia le vahoaka mihitsy mangetaheta azy ho avy antsika rehefa aveo satria resaka zava-misy rehetra fa député fetra moa zany efa miaraka amintsika io izy tonga ihany koa izy zany satria rehefa samy nandeha ny lalan'ny areny 4 reny fa narary mihitsy ny lamosina izy ndray sady nitondra fiarakodia no mbola nilahatra solika ho resahantsika rehefa aveo satria misy raha matomapome be zay am'le fiarovana an'le fitondram-panjakana sy le ministra de lazainy fa hoe mivarotra kobakambava atsangatsy amanorana mpamendry fendro ny filazantsika fa tsy solika amin'ny Mahajanga amin'ny gasoil fa tena tsisy any
ary tena naharitra tena ora maro andro vitsivitsy mifampitadiavana solika tamina station d'essence tany de misy solika hono tonga ho Thomasnao am'izao fotoana zao zany de zay indray no anaovana communication be de ozy mba te hiaro an'le fanjakana sy le ministra anareo fa fataro ny réalité sy ny zava-misy fa aza de ahilika foana sy lazaina ho tsao sy atsangatsy aman'olona lisy fa zahay tany toerana tompoko ny miaina ny zava-misy dia mahafantatra sy naheno vaovao rehetra ihany koa hatraty Ambondromamy misy ny endrika varomaizina samy hafa koa any amin'ny toerana samy hafa any izany le endrim-panjakana misy amin'izao fotoana zao de rehefa kerisay zany tsy mahita fomba iarovana an'le fanjakana sy le tompona andraikitra amsahana ny angovo ho an'le mpanohana azy mafana fo de lasa ilika ty ampanohatra foana lizy de isika hoe tena reraka vous êtes malade isan'andro ianareo satria tsy hitanareo tsony ny fomba iarovana an'le fanjakana sy le olona anaty fanjakana miaraka aminareo dia ilika ty ampanohatra le izy fa zay ara mba niarany jaly sy niaraka nitady solika ohatra n'ireo olona marobe zay nanao vakansa nakany mahajanga am'izao fotoana zao mbola misy ny mihitsy koa ny sasany satria mbola niandry famatsiana an'izay solika zay ho an'ny mahajanga feto aloha anao debite fetra tonga soa miaraba faniry ary misaotra nanome ny fitenenana sy nanao ny fampidirana ny tenanay am'izao fandraisana anjara ny fandarana miara-manonja eto amin'ny MBS sy ny radio Mada izao faly mifankahita fanatrika amintsika mpanaraka ny fandaharana toraka zany koa nareo ao ambadika rehetra ao teknisianina mpanao gazety namana rina namana monta ary indrindro faniry zay eto anila keto am'izao andro alarobia mahazatra atsika ifampitafatafatsika ifampizarantsika ny zava-misy ny ainanay tany mahajanga tany satria tafaraka na tsy tafaraka tamin'ny oranodina ary zay sy namana faniry ary reo mpiara-mitolona sy mpikambana anivon'tiako Madagasikara na reo tranainy na le mbola ankehitriny na reo nanangana ny tiako tenena dia manana zavatra ambara avokoa izay rehetra ka de zay ny fampizaranay aminareo faly izay ho an'izao maraina tapakandro maraina izao ny fampizara aminareo dia izany vaovao tany mahajanga izany dia ao anatin'izay no anaovana kopatanana atsika rehetra ka zay indrindra kopakopatanana ho any namana rehetra ny mahajanga namana rehetra zay niaraka taminay nandritry ny andro vitsivitsy nanomana ireny fampiratiana zay tafiditra tao anatin'ny fankalazana ny 20 taona ny atokotiko Madagasikara reny satria tena tsy nitaraitana miepaka nisy ny fivoriana matetitetika zay niaonana ho fanetanana indrindrandrindra sy tovana fanetanana ary tao ihany koa ny fahasahina tamin'ny fijoroana na teo aza ny mpitandro filaminana marobe zay ho avy am'izay moatsika rehefa aveo ny tsy namelana ny tena hiditra tao anatin'ny toerana zay atao hoe propriété privé fanana ny filohany zany atoko sy vovonana na plateforme RMDM izany zay namana faniry ny fampidirana fa dia manan-javatra ambara tokoa isika asa inona no anomboantsika azy fa maromaro izy reto fa ny azo ampidirana azy de ny hoe ninino no lazain'ireo olon'ireo de tsy misy zavatra mandeha tsony eto amin'ity firenena ity misy teny frantsay fa odikako ezahako adina teny gasy fomba fiteny manao hoe tsy misy tena ratsy toy ny tsy maheno na ny tsy mahita fa ny tena loza rehefa minity tsy maheno manao fanahinina na tsy mieno na tsy mijery ahoana moa fitena azy amin'ny teny frantsay zay hoe il n'est pire aveugle maninona que celui qui ne veut pas voir que celui qui ne veut pas asa na écouter na entendre zay angamba le malaza azy koa entendre fa tsy écouter zay ohatr'zay zany zava-misy eto amin'ny firenena inona ny misy namana faniry veriko any aminao kely aloha ny fitenenana misy ny kely misy ny message sy ny anna voaraiko eto dia veriko any aloha ny fitenenana aiza nanomboantsika azy izy aloha ny azotsika tantsaina efa nitanisa ihany depite fetra fa zaho tsy adino namanao amin'ny MBS aloha zany ary Dalias Dalias de Ritialo efa nezaka ny tantara ihany ateo depite fetra satria miainatsika ry zareo zao de anaovana kopakopatanana ho atsika rehetrarehetra zany mahafinaritra be ho iaho le fionana tany le fifampiresana tany fa ho an'izay adino zany de aza raisina mihitsy lizy hoe de tena tsy nitonondrala fa mba mifampitapitatsika tena tsy adino ny hoe mahajangy saika tonga tamin'ny hirany rija
Joel John le izy le tena le vakansa tany Mahajanga fa tsy izay moa le izy fa antonditolona no atrehana tany de ho avy amin'izay sika député fetra alohany teny hidirantsika ny zavatra misy adino le kopakopa-tanana mialatsina manafaniry kopakopa-tanana ho an'ireo mpitandro filaminana nisy miaramila tao zay indrindra maka zay teneko misy tao misy zandary tao kopakopa-tanana ho anareo izay formé barrage moa barrière teo tsy nafahana indritra fa tena omeny kopa-tanana ianareo satria nandefa afatra koa zala fomba hoe azonay le izy misy ny fampiresahantsika teo zay amin'ny apahany misy ny tsy ho resahana fa misy kosa nefa mino fa azo le fampiresahany zany ka zay mahatonga anay anao kopakopa-tanana ho anareo ihany ko satria fantatray fa asa sy baiko no nitanterahanareo tany iny ary zomantsika député fetra no neveritsika zany fa hanombokotsika zoma moa zany nanomboka ny fivoriana samihafa tany etoerana zany ny fivoriana samihafa zay nresantsika moa zany de ny amin'ny hoe ahafahantsika mametraka ny lamina teo amin'ny afisy zay efa nivoaka ho an'ny fankalazana zany ny faharoapolo taona ny antokotika Madagasikara de nanomboka io sabotsy io zany ino moa zany izy fahatelo ambin'ny folo fahaefatra ambin'ny folo fahadimy ambin'ny folo volana aogositra zany no anatanterana zany fa ny fahadimy ambin'ny folo volana aogositra no eritreretina hanaovana kabary sy lahateny samihafa zany ao anatin'ny fankalazana ny faharoapolo taona ny antokotika Madagasikara dia ny sabotsy zany izay tranga ny resantsika izay rehefa aveo fa ho an'ny Filomar Karavalomanana dia ny zoma izy no tonga tany etoerana nigadina teo amin'ny serana mpiara-manidina de rehefa avy nigadina teo amin'ny serana mpiara-manidina azaky ny fahitantsika moa zany de nisy ny fandalovany ho an'ny tanàna de nandalo tamin'le RN 54 izy zany hoe le lalana zay namboarin'ny Filomar Karavalomanana mankeny amin'ny aéroport Namborovy zay tsara tare tamin'ny fotoanandro ny tantana amin'ny Filomar Karavalomanana fa potika tanteraka izy amin'izao fotoana izao ary niarana hitan'iny aratsiny ny lalana iny tsika député fetra ary embouteillage tsy fakahitana amin'iny de nandalo tena nalahelo ny vahoaka nalahelo ny président Mar Karavalomanana ity ve sisa nefa ran'le lalana fa mbola misy sombony amin'ny goudron zany mafy zany mbola voatahiry eo ihany député fetra zany de niantsoantso ny vahoaka tamin'le fotoana mba nijanona kely teo zany de hoe tena dada potika ny lalana potika ny fiainanay zao sy zay tena miandrandra ny fiverenanao de président moa amin'ny président azy iny zany sy ny zavabita de mipetraka foana ny amin'ny hoe amatatra hijery ary voaraiko fa tsy maintsy hamaly zay etaetanareo amin'ny vanim-potoana tokony hamalina izay fa zao aloha midina mihitsy mahita maso ny zava-misy taty amin'izay lalina namboarintsika izay niala teo dia niazo ny tany Mahabibo ny tsara ho fantatsika dia anisan'ny nataony président Mar Karavalomanana ny bazary tao Mahabibo ny tao Marilaka ny tao Tsara Mandroso de nandalo tao fa de tena voanetitra député fetra dia kapoka sarombolany mihitsy ny amin'ny hoe arabaina dada de samy nandray zay niraisiny teo mihitsy ny amin'ny alan'ny hoe tehaka ny sasa moa zany de teo pitetehana ny hena ho varotana ao ataoko to zany namiela teo mihitsy avelao any io fa de niazakazaka mihitsy iny dady iny de anaova kopakopa-tanana mihitsy amin'ny monsieur Léon zany eo akaikin'ireo marovavy eo pity eo monsieur Léon de fantatry ny rehetra izy zay teneniko zay ry marovavy zany koa tsara be koa ny te kanelina zany miampy ronono sy ny mokary de navela mihitsy ny hena zany fa de lasa fa hoe tonga dada de taony raha matoa zany tena napietsi-po tena nitomany mihitsy hoe enfin nahita amin'ny président Mar Karavalomanana ihany de hoe zao dada mbola mipetraka mivarotra amin'le tsena nataonao zay fa na izany zany tsy nitovy amin'ny fiainanay taloha tsony ny fiainanay amin'izao fotoana izao fa potika ny fiainanay fa zao efa asa le izy de mivarotro zay de tena ny fandimbiasana ny selfie moa zany de ny ambota azona olona ihany koa tsy fakahitana zany ny andrandra mihitsy hoe roviny dada ny tonga ahoana dada ny mahafana miveriny eo amin'ny fanjakana fa tena simba tanteraka le fiainan'le vahoaka ny Mahajanga zany araka ny etaetantsika
nisy fijanonana efa ataontsika angambo hoe 10 minitra teo eo député Fetry zay aveo moa zany Filomarka Ravalomanana nasainy teo anivon'ny sympathie foibe moa zany nanao an'le fitrofambe ny atao hoe fitrofambe zany de feonambe ohatsika zatra tany Tamatavy moa de efa mahay mitrotro fa tsy hoe mitrotro fa mitrotro zany mifankahita zany ka zay fitrofambe tany Mahajanga zay zany dia nangatahany teo anivon'ny sympathie tao amin'ny FJKM zona vaovao Mahajanga ny hoe président eto kely aloha lay fiofanana momba ny leadership satria misy zany le mpiandraikitra, misy an'ilay mpitarika, misy an'le beazina zay nanao fiofanana tao amin'ny FJKM zona vaovao zany tao anatin'ity fitrofambe Mahajanga ho an'ny sympathie rana Madagasikara ity de avy any Filomarka Ravalomanana de nitondra zay leadership zay raha le sary faly de alefaso dia nandritra zay fotoana zay no nizarany Filomarka Ravalomanana teo amin'ny adiny 2.7 teo eo no nitondrany an'le fanazavana sy fampiofanana mikasika indrindra an'le resaka hoe fahaiza mitarika de nisy zavatra maromaro loha hevitra tao anatin'izany zarany Filomarka Ravalomanana hoe ny atao hoe fahaiza mitarika de toy izao sy toy izao na ny fomba fiseho na ny fomba fanajana lera satria tamin'ny telorany nangatahany teo anivon'ny sympathie député Fetry fa Filomarka Ravalomanana tamin'ny lora latsaka iray minitra no migadina teo amin'ny toerana ary tafiditra tao anatin'ny efitrano nasiony président Marka Ravalomanana hoe ny fanajana ny ora sy ny fotoana dia anisany raha teo ao anatin'izay fahaiza mitarika zay ny fahaiza mieno ihany koa ao anatin'izany fahaiza mitarika izany de fahaiza mandinika ihany koa ny amin'ny zavatra zay efa lasa kanefa hiatrehana ny hoavy de ao anatin'izany fahaiza mitarika zany maromaro no zaratraika efa ihany koa netiny Filomarka Ravalomanana de nisy fametraha-panontaniana zay netin'ireo mpiandraikitra zany sy ireo tily tao anatin'izay hoe fionana tamin'ny Filomarka Ravalomanana zay de nafinaritra ny eny teo araka ny tenin'ny se teo de lasa mahafinaritra be miaino an'ilay satria lay mpanazava sy lay tily mihitsy no mametraka fanontaniana président Marka Ravalomanana de lay ino moa zany lay ambiance an'ilay mahasampana mpanazava tily azy député Fetry le se nafinaritra be tao anatin'izay satria miezaka ny fanakaiky mihitsy ny fiteniny skoto izy miezaka ny fanakaiky mihitsy fa tsy hoe anao président fa hoy se teo mikasika an'le hoe fahaiza mitarika mombana hoe fanajana ora de ahoana zany de mamaliko ny Filomarka Ravalomanana zao no tiako azavaina amin'iny fa mieno tsara ary VC misy zavatra mahafinaritra de tonga de voaray aingana le communication zany zay nentina tao anatin'izay fiofanana leadership zay ry zareo moa zany nandritra ny fotoana iny dia tsy hoe nandalo fotsiny Filomarka Ravalomanana fa niezaka name fahatsiarovana de teo le fahatsiarovana le boribory le ansininy de teo ihany koa le fanomezana folara ho an'ny Filomarka Ravalomanana de fanaovana sony anaboky volamena député Fetry zany fa ny fivoahana ataoko moa tahaka ny mahazatra zany dia selfie tsy fankahitana mihitsy tsy omby aloha ity le izy selfie tsy fankahitana mihitsy de io zany na le efa zokonjokony na le taty afara zany de tamin'ny niazakazaka daholo zany nanao an'izay fankatsary raha sy diso komba mazoto angamba izy ity nafinaritra io teny izy hoe aoka irehatra ny jironareo ny lioky izany filazantsara lioka 12:35 toko 20 fa 5:30 ohatra mety am'le mpitondra ankehitriny le mandeha tsisy jiro tsara mavakindrareo zany andininy sy toko sy andininy ao amin'ny asa teny filamatra tam'izany an'ny fionan'ny sympathie FJKM zany tany Mahajanga zany zany teny zany ka zay mahafinaritra fa ity fitrofambe ity moa zany mafitrofambe de niona daholo ny avy any amin'ny faritany rehetrarehetra de lay traikefa Filomarka Ravalomanana zany am'le leadership zany no nentina nandritry ny fotoana iny zany fa iny hanamariantsika ny am'le hoe lina sy mitady ny Filomarka Ravalomanana ny olona naiza naiza hatrany am-piangonana hatrany am-pivarotana hatrany amin'ny plazy rehetrarehetra de hitangoronana selfie fa rehefa ianao zany mieritreritra anao fa lidera politika ianao nampitondra ka tsisy manao selfie anao fa mbola ho avy am'izay moa tsika rehefa aveo de mbo mandiny tena ohatrany tsy lain'ny olona ty ohatrany tsisy mpanao combien mihitsy za ty satria ianao tsy raharahin'ny olona ka na le selfie arange ataotsika fotsiny iny ino moa fanaovana sondage iny de efa tsisy mpanao combien satria nahazo feedback tsika tany toerana hoe tsy nasian'olona any na le olona tany
le fandeana zay ny amin'ny député fetra fa miverina am'izay tsika zany a mitaty amin'ny sabotsy mitaty amin'ny sabotsy ho avy eo am'izay fa alohan'ny sary samihafa fa ny zava-misy aloha zany de nokasaina zany a satria efa tao anatin'ny efitrano tamin'ny fandaharam-potoana no hanatanterahana ny fampiratiana tsara zany tao anatin'le salle d'exposition zany a zay fanomanana de io fampiratiana tsara io mitantara ny antokotiky Madagasikara zay naseho tetsy amin'ny magrobeorika zay magaga nahazo alalana ny antokotiky Madagasikara tam'izany miaraka am'ireo sarin'ireo a mpiatroka atim any etoerana zay manko izy satria ho an'ny mpiatroka atim tany etoerana ihany koa dia nitondra sary izy ireo hoe retiko sary avy aty aminay mirakitra ny fijoroanay tamin'ny fanohanana zany antokotiky Madagasikara sy ny filoha nasionaly ny antoko zany sy ny ainanay ny fiainan'ny firenena nandritry ny fotoana zay ny tantana ny antokotiky Madagasikara ny firenena nandritry ny nahateo azy nanomboka 2022 ka hatraty amin'ny marsa 2022 zany de ny andalan'ny tolona rehetra teo anelanelany 2022 mandra-pahatonga ny fotoana ny tenenantsika ho an'izay nanana sary taty amin'ny 2022 de naranty tao ihany koa zany ka iny zany tao anatin'iny toerana iny a dia efa tafiditra tao ny ampahan'ireo vahoaka zay tonga tsy ombeloha mihitsy a zay nijery satria efa nafantatra ny fandaharam-potoana hoe nisokatra ny sabotsy maraina tamin'ny 10 ora maraina de efa tao anatiny tao zany a ny Cordo Jean-Claude ny Dircamp Julien André Morasata ny équipe team mazokony reto koa de anaovana kokoa président Rarina Ivandrena Toandro André Mampianina Ambola Manuela ry vonjy be avery ateiroka ry Dr Stelaniony Iandry Ralainarivo avy tsy avaradrano a de misy le namana mpiambina ny filoha tealoha tany toerana ihany koa zany tao daholo zany reo ekipa rehetra reo zany miara solombamoaka mazava azy resantsika rehefa avy araka hitantsika am'sary de nanomboka teo am'izay député fetra zany a efa afaka niditra tao anatiny mpizaika tsy mizaika moa zany fa reo mpiatroka zany nijery an'le fampiratiana ary na ny ampahany tamin'ny bureau politique ara de tao anatin'ny efitrano fa ny tety ivelany am'izay zany ny fidirana reo solombavamboaka nanomboka tany amin'ny ataontsika hoe taty amin'ny folora mahery kely taty de tsy afaka niditra tsony ianareo solombavamboaka zany avy amin'ny antokotiky Madagasikara de gaga ny rehetra fa inona ary ty fanakanana ny solombavamboaka efatra am'rahala zay député fetra eto akaiko ny député Mambra Bendrina ny député Alain Ratsimazafy ny député Géry Randrembolaina zany no tao anatin'izay solombavamboaka tany toeran'izay de teo moa ny laha tonga ny adevitra samy hafa député fetra Ralamzafimbololona de nefa rano de hoe zay de nahazo réquisition zay tsy ahafahana manao anty hetsika ity satria tsy nahazonareo lalana mitakina moa zany aiza le réquisition de tsy afaka namoaka an'izay teo anivon'ny mpitandro filamina na de tokony amoaka ary ny solombavamboaka ny Madagasikara fetra Ralamzafimbololona de niezaka mihitsy nampiseho an'le karta amin'ny mahasolombavambahoaka satria didininy lalana ny hampiasaina raha ilaina mpitandro filamina rehefa misy ny fanakatsakana sala am'izany satria ny zavatra zay natao de ao anaty efitrano mihidy ary fakalazana anniversaire fa tsy fihetsiketsehana an-dalambe kory ary dia izany nanaovana fampahafantarana tsara ary efa herinandro tany anivon'ny préfecture tao Mahajanga kanefa dia nosakanana be zao de ny colonel zay nitarika ny fandrindrana zay via filaminana zay nisy fibana zay moa zany de niteny hoe ndaonareo manatona amin'ny préfet ka raha ohatra leven'ny préfet ny réquisition de miala eto zahay na tsona teo atoerana amin'ny préfet tsy azo mihitsy na ho an'ireo namana teo atoerana na ho an'ny solombavamboaka niezaka niantso amin'ny préfet na tonona tany amin'ny bureau préfet tsy tratra tao amin'ny bureau fa milaza fa tsy miasa andro asabotsy kanefa tamin'io sabotsy maraina io no voalaza fa nivoaka ny réquisition dika zay niasa ihany zany nga préfet fa amin'ny fotoana tokony ny andraisan'ny solombavamboaka zay nanao antso ny solombavamboaka hoe raha mare anay ianao de anantona anao izahay am'izao fotoana zao nitongavana tany an-tranony indray nga préfet arak'izao hitantsika amin'ny sary zao fa voalaza fa hoe tsy tao an-tranony ny préfet ny Mahajanga zany ny ambiance ny tranga nandritry ny sabotsy zany hoe ny activité zany amin'ny akabeny zay manko manahirina ty raha ty député fetra hoe nitsakana kanefa misy activité ihany nandeha tao anatiny tao ary Cordo Jean-Claude sy ny équipe dia niaraka tamin'ireo mpitsidika de afaka mijery fa teo am'le feno vao nakanana ny solombavamboaka efatra amin'ny rahalahy mihitsiny zay zany le endriky ny tranga vaovao indray ny hoe sakanana ny solombavamboaka efatra amin'ny rahalahy tsy
navela hiditra tamina toerana de teo ny hoe fa inona ndray ary ty tranga vaovao ty ary tena anisany nampametra-panontaniana tsy endriky ny demokrasia intsony izy député fetra fa tena fantsahan-dalàna mihitsy ary ny endriky ny lalam-panorenana mihitsy no mbola voahitsaka indray zany tany Mahajanga nandritra ny fotoana iny député fetra. Fa voalaza ny namana faniry tamin'ny amangovanginy daholo raha ny sabotsy io mahakasika an'izay le hoe fanakanana ny solombavam-bahoaka zay ary na tsy na gaga intsony moa satria fa fomba fanaon'ireo fitondrana izao ny fanaovana fitaovana sy atao herim-pamoretana ny mpitandro filaminana ary nanamafy izany reny zavanitranga nanomboka ny asabotsy izay nikasanay anokafana mpomba ofisialy ny fankalazana ny faharoapolo taona ho an'ny ny faritra Boeny iny zay tao Mahajanga ny nikasana natanterahana azy. Ny fomba nazavako azy raha ny fomba fitsirry ny ainy izany tena toerana izahay dia hoe tsy nampozindry zareo satria ny baiko moany zany dia mandeha ny baiko ambava ny telefônina fa tsy nisy sanany ray andraikitra ireo solotena mpanjakana natao hoe tompona ndraiky mpanjakana fa naroso teny aloha fotsiny ireo manamboninahitra zay mitarika ny mpitandro filaminana anakana n'lay etika tsy hidirako loatra tsony satria efa hoe no nitahotra vao manonona zay ny anarana hoe président Ravalomanana atoko tiako Madagasikara plateforme RMDM zany ny fitondram-panjakana de miorooro tanteraka torakovitra tsy hitany tsony na ny asiany tongony na ny fanapahan-kevitra fa zay no nahatsapahana azy dia zao raha tamy avany tonga avy any izay avany amin'ny zaridaina Ralaimongo ny filaza azy io namana faniry tsy nisy ny olona nanaraka anay satria nandeha tongotra izay ny ala avy any fa ny koropaka ary zareo nahitana efatra amin'ny rahalahy niaraka tamin'ny namana faniry raha tsy diso dia zao ny tenin'ilay manamboninahitra ny fanena taminay fanehatra taminay teo amin'izany sakana napetraka ny fitandro filaminana zany hoe tsy afaka mandeha ianareo de napetraka iny fanontaniana hoe manino zay tsy afaka mandeha manino zay tsy afaka mandigana nyty toerana ity dia zay fotsiny ozy ianareo reo nitondrony izay nitondrony izay efatra amin'ny rahalahy zany hoe izahay solombavam-bahoaka olom-boafidy mpikambana ao anivon'ny antemieram-pirenena dia asa moana sendra ny bilisatra ny tenin'lay manamboninahitra ny amin'ny hoe ianareo reo mihitsy ny tsy afaka miditra ohatrany hoe zay zany le baiko za moa zany tsy hanondro satria ny antony tsy resahako an'izay dia ho azavaiko ao rindrina kely eo hoe maninona ny tsy hanonona ny gradiny na ny hoe avaizany corne voany satria ny zavatra tsapa tao anatin'izay rehetra zay dia leo eny tena leo ireo mpitandro filaminan'ireo tena miasa tsy sazoka ary ny joro tsy fidiny nanoloana anay ny formeany zany barazy izany hitanao eny amin'ny endriny hitanao rehefa miteny izay hoe tsapanao fa tsy zazakely ny tena mandinika ihany koa ny fihetsiky ny tsirairay fihetsiky ireo mpitandro filaminana fa maro ny zavatra mifampiresahana hoe tsy aro avoakana eto kosa mba ho fiarovana ny ainy sy ny toeran'ireo olon'ireo ny andraikitra misy azy toraka zany konga préfet fa tsapa fantatra tamin'ny alalan'ny fifampiresahana fa tsy nisy ny taratasy atsoratra zany fandrarana ary tsy nisy ny réquisition hoe mety ilain'ny fanjakana ve ny toerana mety hiteraka korotana ve ny fandehananareo ao mety isy ve ny mety ho risika amina resaka hiteraka fandrobana na tsy fantatro na fandorona fananan'olona na zay antony rehetra mahakasika ny filaminam-bahoaka tsy nisy izany satria notakinay hatramin'ny farany nanomboka zany asabotsy zany ny amoahan'ireo lehibe mitarika ny mpitandro filaminana de tsapanay tamin'ny fomba famaliny izany fa tsy nisy zany fa baiko ambava ava ty amin'ny farantampony eny esoloka ao anatiny hatramin'ny préfet tsy hoe sanatria kory hoe manalazy fa tsapako ao anatiny zany zavatra rehetra nisy zany satria fa nazavainy namana faniry ihany zany teo mahakasika ny hoe ndany ianareo makany amin'ny préfet fizy no malala sabotsy ny andro de mafisika zay tenin'ny faniry ty zay hoe nandeha tany amin'ny toeram-piasany izahay teo amin'ny fasiny hôtel de ville dia ny taondray no niteny taminay hoe tsy aho izy fa ndarajereo any an-tranony de nijery azy tany an-tranony izahay nanandrana miantso azy amin'ny telefôniny izahay tsy nitenana irery eny fa reo mpanolotsaina ny tanàna ireo namana izay efa nifampiresaka taminy hoe to tsy mahalala akory izy nivoaka tao ty secret ty raha azo antaroby andre mato préfet tao anatin'le fotoana nanaovana n'lay fampirarana tamin'ny mpitandro filaminana dia namalo ny préfet nanao hoe
tsy malala kory an'zany fanakanany zany zay ny teniny a zay ny nampitaina taminay kasa izany mandainga izany tsy milazany marina zay ny mahatonga amin'ny teny teo hoe raha ny préfet esoroka ao anatiny fa fitaovana fotsiny raha ny lehibe ny mpitandro filaminana izay nitarika andrehetra teo na ireo élément avy amin'ny tafika sy ny zandary ary ny polisy zay tonga teo za hoe tonga tsy sasoka mijory tsy fidiny dia tsy avy am'ireo mihitsy ny fanakanana ary nisy an'izao teny zao nafinaritra tao anatiny zay tsy maniry isin'ny fifandonana aminareo namaliko izay torak' zany koa izay tsy maniry ny isin'ny fifandonana fa raha nisan'ny olona samy teny aminao namana faniry raha nanao tony fanaon'ireo olona reo sika tamin'ireny 7 ary natafaraka ary tamin'ireny atao hoe tolona nataony 7 sy olombavambahoaka na 73 député teny amin'ny 13 mai reny tamin'ny avril 2018 dia tsapanao hoe manahoanina ny fomba fitolomany zany olona mpanara-diny filora valymanany zany mbola milaminy zay atreto aloha atreto iaho zay mihitsy misy dikan'izay manko ho avy am'izay tsika miteny aminareo zay fa mbola voafehinay ny mpanara-dianay atreto aloha na efa misy ny atsojay misy le ataonay hoe terrorisme d'état ndresahanay zay tatoato zay resaka terrorisme d'état na fampioroorona ataony ny fanjakana na ny mpitondra fanjakana aminy tsy mitovy hevitra aminy am'ireo olona atahorany am'ireo olona samy lazany marina na toko politika io na mpanohatra amin'ny akapobeny na olotsotra manome eo ny tsy fankasitrahany toy ireny le nanao pouce inversena le eo am'le hoe j'aime je n'aime pas teny amin'ny bypass ka nahazahoany lay zandrikely sazy miantona ray volana angambany izy iny tamin'ny inherinandro lasa iny dia zay le endrika hoe terrorisme d'état ary tsy eny ihany tsy hoe eny amin'ny hetsika karakarainy ny fanoherana tsy eny an-dalambe eny fa eny fa hatramin'ny hainao manjery dia hitsakitsahana le lalam-panorenana tsy homena ny zosy ny fahalalahana fototra zay tokony anana ny tsirairay avy eo ny resaka hainao manjery fahalalahana amin'ny teny eo ny fahalalahany mpanao politika amin'ny teny izay hoe naverimerinay zay tatato ka ary tianay ho fantatry ny vahoaka sy hotsapany manao hoe iza no manetana sy manome aina ny fiainana ara-politika eto amin'ny firenena dia ny avaty anivon'ny fanoherana izay ambara aloha matoa ty anivon'ny fanoherana anaty farankisosina dia tonga faharoa nazo vitsy anisa latsaka no ny azony teo amin'ny fitondrana zay le izy zay raha ny vokatra ofisialy sy ny ara-dalàna fa raha ny tena izy tsy vitsy anisa izay dia nandevitra izay efa taona latsaka zao no nitondrana ndre matoa andro rajoelona sy ny ekipany tsy misy araky ny teniko nanomboka n'izao fandaharan'izao nanao hoe inona le zavabita mba tany sao ty tsetsetsetsa tsy aritra ihany koa efa ao anatin'ny fokorapahana teraka mitovy an'ilay mpitandro filaminana manambolonahatra dia raha nandaly izahay teny amin'ny RN 4 iny mivezivezy ao amin'ny tanànany Mahajanga nandritra izay andro vitsivitsy any janonanay tany fa misy toerana izay nolokoana amin'ny lokony EM trano sanatry ny vava mialatsiny fa ohatra n'ireny le toeram-pivoahana publika ireny tena tsy misy valometatra ny lavany io aty amin'ny fasady dia ny tafo le versant le manary rano iny manao an'izao eo afovoany dia ny lokoana lokony trano efa taloha io dia misy trano anankiray hafa koa salasala n'ilay trano atao zany zay andokoana reny asa tiana hoasema amin'ny vahoaka ve hoe io fa mahavita foto-drafitrasa ilay fanjakana tena efa midina ambany be mihitsy le eritreritra sy le saina hoentina mandrendrika saim-bahoaka amin'ny hoe nahavita zavatra ho fitondrano zao dia iverenako amin'izay ny tena hoe ny zavatra teo aloha teo le manamboninahitra mibolisatra moa zany lay teny nanao hoe tsy mahazo miditra izay dia iza le tsy mahazo miditra ianareoreo izy izy zay reto nge solom-bavam-bahoaka zay efatra am'rahalahy satria tsy nisy olana anaraka izahay fa zay tonga tampoka efa nisy fotsiny ny oran'ny fanomezana hoe manodidina ny amin'ny folo ao amin'ny folo mahery kely io izahay tonga ao anokatra pomba ofisialy solotena amin'ny président Ravalomanana solotena vao anivon'ny bureau politique anokatra izany fampiratiana fanombohana ny fankalazana eto amin'ny tanàna ny Mahajanga zay aloha zany dia niteniteny foana izy dia efa ahoana ny antsony lehibe ny ray zany manamboninahitra zany dia mbola nanazava aiza izy ny autorisation anareo dia nanontany koa izahay hoe aiza koa ny réquisition anareo aiza koa ny taratasy mandrara avy any amin'Andriama tout préfet izay tsy nalivoaka ny tany amin'ny hainao manjery hoe izao ny antony andrarana anareo tsy hiditra ato fa mety hisy ny riska na mety hokorotana na fandrobana dia zao moa ny teninay ary naverimberinay zay tianay ho retany ho rendanitra fa raha zany atoko tiako Madagasikara anisan'ny tenanay hatrany amin'ny foronany dia mpikambana tao raha ny fahatsiarovako mbola tsy voan'ny Algénera fa ialako tsiny amin'ireo zay voany zany ary mirary soa azy ireo
dia hoe molona tsy nitarika korotany zany atokotiako Madagasikara zany na fandrobana na fandorana tranon'olona na famonon'olona na tsy fantatro fanomboana na fananan'olo tokana io na fananam-panjakana dia zay no ndresahany taminy farany moa nampalahelo anay le mpitandro filaminana satria entre le marteau et l'enclume hoy ny fomba fitenena fa ny olona tena nandray zany fanapahan-kevitra zany ary mitodika ihany koa amin'ny solom-bavam-bahoaka ny vice président national Mahajanga samy solom-bavam-bahoaka itsika tsy misy ny fijoroana na mbany antso na tsy nisy nitady tsisy nangataka anao na nitaky anao hijoro teo raha mato solom-bavam-bahoaka fa ny mba hoe amin'ny masamy solom-bavam-bahoaka izay ny filohan'ny antemeram-pirenena no ny taksy nangataka izany amin'ny maray mandrenay tambarana voalohany amin'izany any mpanjakana izany no hoe tokony any famendrehana tokony hijoro zany hoe mpikambana solom-bavam-bahoaka ao amin'ny antemeram-pirena zany rehefa misy nita hoe trangan-javatra tena tsy mety itsakitsaka ny asy masolom-bavam-bahoaka zay asy ny solom-bavam-bahoaka zay lalam-pandrenona nge mametraka ny solom-bavam-bahoaka ivezivezy era Madagasikara izy moa mahita na mety ho izy any mihitsy ara nisany fa zany hoe tsy fantatro moa fa fanontaniana napetrako so de mba izy koa ny tena ao ambadika zany fandrarano zany farany avany amin'ny préfet araky ny teniko tsy nisy ny taratasy atsoratra aho nentiny mpitandro filaminana teo anoloanay satria tsy zany fanambarana tamin'ny ainao manjery ny mpitondra fanjakana any atoerana fa dia hoe sakana fotsiny ty dikan'izay any ambonimbony kokoa tany ndresahako teo ny vice président ny antemera-pirenena ny filoilefitra ao anivon'ny antemera-pirenena makasika ny province Majunga fa mbola ao ambonin'izay mbola misy ministre ny aty tany eo ao ambonin'izay misy anao Andriamatoa prime ministre ary ambonin'izay ao anao Andriamatoa filoha zay mihiny fa atao am'ireo olona ny tononiko faran'ireo no anisany tompona andraikitra matotsy nisy ny taratasy prof dikan'izay akoatra ny resaka hoe tsy fanomezana ny zofototra sy ny fahalalana manitsakitsaka lalàna ianareo manitsakitsaka ny fahalalàny hafa ianareo tena manitsakitsaka ny tsaiko ny zon'olombelona ndraitratra ary eny fa hatramin'ireo mpitandro filaminandreo ara dia ataonareo zay ny teneniko hoe apetrakareo anelan'elan'ilay martoa sy la ina moa le vibe amin'ny forgeron reny le l'enclume moa zany le fikapahany iny zany de zay zavatray zany hoe mieritrereta ihany fa misy fetrany koa ny faharetany vahoaka tsy tomponany raikitra izahay raha ny aroina any fa hatreto aloha mbola voafehanay ny vahoaka anay manao hoe tsy misy mikorotana eo mon colonel fa mifampiresaka fotsiny isika tsy misy mikorotana eo ry commandant ry capitaine ry lieutenant ry be de be izy teo de nisy nafanafora atao atao anatin'nylaminana zany tena hitanao mihitsy hoe mampalahelo kely le namana zany mety misy foronana izy zany de izy ny nafanafo nandraitsiraisina kely telanelanyelanytena zany de fara mba nomeny namany fitoneny mipetrahano fa niatsy nge fa misy lehibe matama fa mampalahelo ihany le izy moa zany deputé fetra tsy loazan'zay fa raha eo anatin'ny zato ane zany zay indrindra manko saonjy losa tsy loazany zevomanga mialatsiny afa zay le fitena vazivazy iny fa zay le fiteny angoatra zao manko izy io député fetra zany iny le sabotsy zany fa mbola mitolo izy ho amanokana zany rehefa nandeha ny sakafo tamina toeram-pisakafoanana ray tsy mampanina amiresaka an'izay tao amin'ny dalasy de nisy tena niazakazaka mihitsy nantany namana hoe mba te eo nafaniry de nantany zay teny na rahalahy tena miara mijalo mitovy aminareo fa aza raisinareo fahavalo ao anatin'ity zay fa ohatran'izao le endry java misy miseho etoka zay le tiatsika teneny avy aiza mibaiko fa raha ny any toerana zany mazava be le any toerana zany jorotsazoka jorotsy fidiny ary voatery raha ny tena izy manko le lalàna zany anarany zareo hoe izahay de misakana de ty ny antota taratasy de zao ny antony mahatonga anay eto de le etsika ataonareo etsika mety hoe iteraka korotana sy famezivezeny olona nefa ho an'izay mahita an'le toerana magrosy tiako any Mahajanga be zany de mahita hoe tsisy fanelingelenana mety hitarika embouteillage misy na mety ary zarana misy tande tongotra zany fanadina le mivoaka makany an-dranomasina zay indrindra de mahagaga atao anatin'le izy zany nefa de hoe asakanana tsotra fotsiny de ny interprétation politique moa rehetrasahantsika rehefa aveo député fetra fa le tiatsika tenena fotsiny zany ny azo am'tinana azy de hoe le akanosan'le fanjakana de efa mihoatra ny loha mihitsy ny akanosany le fanjakana zany hoe efa tsy fantany zany hoe aiza nametra ny vatany satria raha ohatra zany ny ty manany RMDM manao zavatra anankiray ao anaty toerana midy ao anaty efitrano manao fangatahan-dalana tsy mahazo isika mampahafantatra indray itsika satria mieritreritra hoe lieu privé io propriété privé io tsy mahazo indray
ary raha tsy manao fangatahana sy tsy mampahafantatra indray de vao maika moa mazava ho azy adika indray ho fandikan-dalàna de tsy mahazo indray de inona foana raha zany ny ataon'ny atoko kanefa mahagaga député fetra tamin'iny faran'ny herinandro iny na enao antoko tahaky ny TGV nanao fihetsiketsehana tahaky ny antoko arema afaka namory olona anaty efitrano manao redynamisation tahaky ny MMM manao an'izany fameloma maso zany de eo zany tsika mivarina ny avy efa elaela kely maromaro de eo zany tsika ny variana hoe fa maninona ny antokotiky Madagasikara ihany ny azon'izao antsotsay zao de azo azotsika am'izay zany le sary hoe matahotra niny sary amin'ny Brésil iny am'le retour en force an'le Lula da Silva gasy le menamena sy fotsiny any zareo tao ay de teny zao de ataovy aloha zay tsy azon'ireo aina sery kanefa zavatra magaga de ity arakaraka ny fomba nanakanina tsika tsitra teo am'le toerana na tonga ny olona zany vaoka majaka tena eta tanàna ary zareo de tena fifaliana tam'izay rehetra nale de mbola miporifon'ny adevitra ngely izy tamin'ny alahady ny président Marc Ravalomanana rehefa nasainy teo anivon'ny fiangonana Luterana tamin'ny FKTLA moa zany le Kristiana Tanora Luterana mandeha Madagasikara dia tonga izy teny amin'ny village touristique tena Ambonin-dranomasina fa io zany le tiatsika resana député fetra ao anatin'ny Filoha Marc Ravalomanana manaraka an'ilay fanimpopy vavana nanomboka niditra tetỳ amin'le toerana mihitsy fa tena tsy fakahitana filaharina selfie enao moa teo akaiky teo zany de tena voatery nikisaka mihitsy anao député fetra sy député Mambrabe indrindra satria tena tsisy azo nipetrahany mihitsy satria nandehany an'ny olona manjato ny lahatra anao selfie tamin'ny Filoha Marc Ravalomanana ka reny zany marka ila zany reny sy ny resaky ny olona manodidina rehetra hoe nao tena hafa le Filoha Marc Ravalomanana hafa le antokotiako Madagasikara fa mba fatafatantsika ihany izany nandalo tany talohan'io fa tsisy nanao combien tao anatin'izay namana faniry manapaka ny namana faniry satria nisy aloha ny resaka nandeha tany amin'ny tambazotra sy ny feonezahana ely hoe nitonantonana mialatsina fa zay le fomba azy nitonantonana tony vinanto tsy nare fosa ve ny président Ravalomanana raha nandeha tany na hoe tonga tsy nasaina mialatsiny ny tenako indrindrindra tamin'ny voalohany volana Jolay no nahazo ny fanasana izay voasinia ny tompona andraikitry ny tao anivony zany synod apartany boeny zany zay andro ny 30 fatelopolo ny jona no nanaovandrareo an'izay sini zay de voarainay zany ny voalohany volana Jolay zany hoe fa ray volana mialoha zay aloha ray tsy marina zany ny filazana fa mandeha tonga tsy nasaina izy ny faharoa dia ny teny namana faniry satria ifampizarantsika mpiaino ny zava-nisy tany dia inony le filaharambe lasa mety hoe nefa efa nezahana hoe za tsy miteny niafina fa nezahana hoe tonga tamin'ny fomba lamina président Ravalomanana de niara-nipetraka tamin'ny vahoaka tetỳ amin'ny gradin tamin'ny pino re mpiara-mivavaka tetỳ presque tia Morony Arabe teo amin'le gradin fa noho nisy ray naka selfie de nisy naka ihany koa na efa sakana ny sécuritaire nanakana ny sécurité mpiambina ny président Ravalomanana nanakana reo namana miaraka taminay hoe aloha rehefa mba tapitra ny fanimpopivahana fa tsy hainy toaina le olona tsy nanaiky efa toanana amin'ny elo sakanana fa miondrika tao ambanin'ny elo le ramatoa misasany toanana amin'ny tanana fa miondrika de miala sandray efa nirina no mipotra zay indrindra matsy zany ny taratry ny sary ny zavatra nisy tany nandritra n'ilay fanimpopivahana satria tao anatin'ny fotoam-pandraisana indrindraindrindra no tsy hainy toaina mihitsy izany hoe nanao tsy omby aloha fomba fitenin'ny faniry teto zay ny farombaka sy ny sisika akasary iaraka ho fahatsiarovana marina hoe tao anatin'izay fa tena nandritra ny fanimpopivahana kosa tsy nisy fa nandrasan'ny olona izay le hoe fotoana fandraisana ny fanasan'ny tompo izay dia nisy ohatrany hoe tsy nisy zany ny ihany fa misy chorale nihira kosa teo de tao anatin'izay ny olona misisika namana faniry ny aina ilainy lay zavatra fanao photographe tsy fidiny teo ny aina ianao mivantana le nisy tanora asa rehefa andresahany namana faniry tamin'ny tenako mbola tsy tonga izay miariary fa voakarama satria fomba fanao anakray fa tsisy nanaraka tsy mbola voateniko mbola tsy voateny de aleoko izy nitantara azy rehefa aveo satria ny aina nyzany zavatra zany toy ny fanao any am'ireny hoe fiangonana Jesosy mamonjy zay nidirana raha vo nidirana ny mpanao politika indrindrandrindra avy amin'ny atoko TGV tononoko mihitsy fa tsy mampaninina nidirandry zareo na raha-piangonana na raha-pokotany de iarahantsika mahita io fa mikorotana ambony ambany fatatsika hoe iza ny olona tiako ambara tamin'ireny ary miamitombo ny olana lay namana raha namana mieritreritra fa justicie
tompony fahefana sy ny rehetrarehetra mieritreritra sherifa ozy lay mpisolovava nylay lehibe pokytaniny sorony zay zoro izaho teo aiza ho aiza am'izao fotoana zao satria ohatra mitena izy re tsy mitenindreo ohatra ny gesta be mihitsy erany tanàna tao am'izany fiangonana zany le raha namana de nidirany le raha raha nisy olana ekena fomban-javatra zany na iny anivona fiangonana aza fa arakaraky nidirany ho iaho teo no tena hoe tonga hatramin'ny fifampikasihan-tanana fifampivelesana vatakazo fifampitorahana fifandratrana totondry fanipy latabatra dablio zany ny zava-misy dia eo ianareo fa samy tompona andraikitra indrindrandrindra lay araky ny teniko teo le namana mpanao politika olom-bofidy zay nagaga dia nangina izy aiza ianao raha namana aiza le majusticie anao ohatra nytova maika korotana ny netinao ka tsy tahorery fa tany antoerakafa satria mbola nisy olana koa raha araky ny vaovao retsika na nivon'ny préfet anivon'ny conseil d'état ranao fangatana dia tsy fandraisana andraikitry ny fanjakana ny fiazoazon'ny fanjakana ao anatin'ny fotoana tokony andraisana raiky no nahatonga an'ireny zavatra eny ary raha mbola miresaka mekokoa misy ny olana anivon'ny fiangonana na fikambana satsokajiny fa ny fidiran'ny fanjakana lalina loatra nampidirana politika tao anatin'ny zavatra io izao anteraka zao vokadratsy nanakorotana ny fiangonana Jesosy mamonjao iny moa tsetsatsiaritra fa mangataka ny faniry aloha alohany anoizako ny aho mba tatarao kely namana faniry le fomba fanao no ia teo hoe rehefa ohatra ka mandalo président rehefa ohatra de ahoana ny fisetrasetra nyreto olona nreto aleo aveloka any faniry ny fitenenana teo mitotohatra teo tsy nanitranga fa zay moa teo anilany teo takaiky ny président raha valomanana itsika manko zany miezaky manao tatitra zany zay ny ila itsika nyty fandarany ty mampafantatra ny zava-misy tany aterantsika satria rehefa vita le fanompom-pivavahana rehefa le filaram-be selfiara moa mbola lahatra lava be mihitsy fa tsy maintsy nakafe-petra ho amin'ny fitandrona filaminana zany ny mpiaro amin'ny président sy ny mpiara-miasa hoe aleotsika izy tsy takamoramora satria mbola ao anatin'ny fankalazana famaranina ladeniteny ara ny filohan'ny fiangonana zany amin'ny hoe ambara fa de mifarana amin'ny fomba ofisialy dia tsy maintsy nakafanapahakevitsika taorinan'iny satria efa mifarana amin'ny fomba ofisialy izy na de teo ara ny tena fanirinonareo vahoaka ny mahajanga sy ireo mpizaika nandalo tamin'ny fotoana iny iaraka akasary sy erabany tanana ny filoha marikaravalomana nisy tranga anakiray zay tena napietsi-poana satria nisy fotoana izy io nanatona misy le rempianakaviana lehibe de rehefa nanatona izy zay eo aminao président de gagagaga ihany aloha zany satria nyrehetra za tsy akasary fa iny hitarainy hisotra amin'ny fotsiny hisotra anao président marikaravalomana fa le zanako tany amin'ny faritraisana brigaville nataiza menao baiboly tamin'ny taona 4 efa lasa somatsara izy efa vita amin'ny fianarana sy sisa de misotra anao fa mbola any le baiboly menao filoha marikaravalomana ohatran'izany angeny zavatra nitranga tao gaga be moa président tsaroko tsara zay tranga zay fa reny zany entina ila zany reny mamioditra le filoha marikaravalomana fa rehefa mivoaka teo am'le toerana teo zany dia mbola nisy any zay fangatana selfie zay fa angamba am'izay zany efa nisy ketriketrika tany ambadika tany de vitevitra hoe korotany le maiky araky le hira zay de nanovokovoka le bandika le anakiray hoe tany mapara ty tany ty de niezaka any anay miaraka amin'ny orange zay sisisy fa tsisy nanaraka le namana ny olona tao le raha namana ka ho anareo zay nampikaramaniny raha namana iny satria nisy nyteny zany ho an'izay malala azy hoe ohatry ny efa ondoondy le tary de ho anareo zany nampikaramaniny tsy ormal iny tary iny zany de tsy netsy zany le mission tamin'iny aloha zany de resahana aminareo tsy nety le missionfanohatra tam'izay eritreretina raha mitranga mifanohatra mihitsy satria niorako raha anao boka mialany anao tsy milaza raiky zay de niorahany olona teo fa vaky rifatra nitsoka zany le namana satria tsy naomby le ohatran'ireny zany tonga de tsapatsika le izy hoe mpanao mission le tary satria izy ny modiny tarika de nieritreretiny zany isy anaraka izy zany de taditady an'le namana izy de menatra angamba satria nanodidina rehetrarehetra zany de tena oraka ny filoha marikaravalomana nantehaka de vaky nandositra le raha namana de tsy naombo le tetika
oentina anadrajona zany na anakorotanana n'le fahatongavany tima sy ny filomary karavalmanana tena toerana nandritry ny fotoana iny député fetra itsika moa na sary azy tsara mihitsiny zany a de efa nisy namana ohatra ny arifinina ny azakany namoka an'le sary zany fa avy eo le namana zany a lasa nitsaitsaika moramora satria nivaoka mahajanga ihany nanesy azy moramora tamin'ny fanalambaraka sy ny orakoraka atao sy ny siasian'ny olona de lasa lera namana ohatra an'izay le zava-misy ka veryvola zany nareo nampikaraman'iny bandy iny le bandy ko fay zay ko le bandy afa baraka le tary a nampidirinareo kizo le izy fa ty efa mitsombadika ho aty revy ty mitsombadika ty tatary ty efa tsy any aminareo le izy basy efa tonga sainy reo olona reo fa zao le izy mahafantatra izy eto ary zay le antondia ho avy any am'le latsinainy am'izay député fetra zay le antondia ny ekipa miara-manonja zay le antondia ny birao politika ny antondia n'le tia mazoko ny taritin-drametra raha arina ivandrena atoandro zany teneniko zany ra ndre mampianambola ary manuela ry iala andry Ralainarivo ry vonjy be iza koa dokotera Iana Stelanontsy sy ny ekipa rehetrarehetra zay le solidarité créé ny ekipa ny birao politika miaraka amin'ny Cordo Jean-Claude ry Julien de Mourasata ry ekipa rehetrarehetra any toerana zany satria ny RMDM tena niara-dalana tamintsika teo foana tany toerana dia créer les solidarités anala an'ilay fahasahiana vahoaka sy le fahatahoran'le vahoaka misy mbo fitotoerana raha singanina manokana satria nisy fahoriana moa namatsika anankiray mpanolotsaina rivo izay tondrana fakasitrahana manokana eto samy fa samy kio teo ihany fa nisy moa ny fahoriana mihitsy tamin'ireny fotoana nahatongavantsika nanala an'le tahotra tsika io député fetra nanala an'le fiahiahin'ny olona nanala an'le zavatra mararan'ny olona hoe tena ahoana hijoroany zao situation zao ho sasatsatsika dia naseho zany de eto am'izay sary manomboka satria ny aingy avy tery amin'ny baobaba be zany ny famondronana an'ireo mpiara-mitolona zany hiatrika an'lay satria mbola tsy vita moa zany lay fahakalazana ny faharoapolo taona zay tokony nisy kabary ny fandomiasana atao anatin'ny toerana zay anatanterana zany tao amin'ny Magrobanjangabe de nisy ny fiomanana tety amin'ny baobaba be de rehefa nandeha ny fiomanana efa nahafantatra zany tsika hoe misy mpitandro filamina zay ajoro tsy fidiny ao zay baikona isakana tsy fidiny ao zay mifanohitra amin'ny lalàna zay fantatra izy reo hoe tsy mety anie zao zavatra hoe olona ao anaty trano ve no sakana antsika zay tsy misakana fifamoivozana zay tsy tokony misy impacta politika be de manahoana ary tsy tokony isy zay hoe endriky ny tsy filaminana be de manahoana zay nisy iny le olonireo anatin'ny efitry ny trano kanefa de zao tratran'le baiko ary zay mampalahelo ny resaka fitandrona filaminana tratran'le baiko le mpitandro filaminana noho la intérêt politique an'le olona antononina nanomboka aty ambony indrindra mandalo an'ireo ambaratonga pahefana zay ny stilitile ny libaliba taty Antananarivo sy tany an-toerana misy azy zany de mibandy kely nampijoroana sur terrain de nasaina ny fandona tamintsika fa tsika moa zany député fetra arisona nareo solomamoaka mahay loatrany satria tsika de mametraka fa tsy mpitandro filaminan'ireo akory ny fahavalitsika fa reo ara sahirana reo nge manatona tsiraidray atsika député fetra tahaka nanatonany anao manokana zay tsy voatery resana nanatona ny député membre Vendrina meneny négociation sur terrain nanatona ny tenako sy ny namana maro be ny amin'ny hoe zay rangah namanareo fa izy ty anie de baiko de asa izy ty fa tena soa fa tsy mifandonitsika satria na izay raha malahelo hoe tena mboatry ny tsirariny tsy mety aminay ihany de ikapika hazo anareo nefa izay mahafantatra fa ankozy iombonana iombonantsika no zavatra arovanareo de voaray namana le izy voaray le izy fa isorana na ny solomaviboaka isorana ny birao politika ny tima mazokiny de sady andefa ny sary rehefa avy am'izay député fetra miendrino anamafisako zay teny zay de nyteny ateo tany am-boalohany nanao hoe joro tsy sazoka fa naniendrik'ireo mpitandro ny filamina ary de sahako ny milaza izany ohatry ny mipitrapitra ohatry ny nandefindefitra ao amin'ny endrika sy ao amin'ny maso satria tena mifampijery amin'ny maso izay de tsapanao anatin'izay no izay traikefa sy ny taona efa ny ainan'izay de tsapanao fa misy izay le hoe fitrapitrana zay ao anatiny satria maro anisa lavitra izay raha ohatra ka indrindra moa ho an'ny andro alatsinainy fa 5-20 ny volana aogositra zay toy za matsy andrareo hoe tanareo fa zay olona manaja fitsipika izany tiako Madagasikara zany ary ny olona tarianay de manaja ny rafitra sy ny fitsipika mahinona nina tranka atreto aloha izay izay sy namana faniry teo fa azararotina nefa zay fanajany zay fa ianareo ny tsy manaja ny fahalalana reo an'ireo tompona ndraiky mpanjakana ambony izay nyresahako teo ho anareo tompona ndraiky mpanjakana ambony
izay manome baiko andreo manamboninahitra ny préfet sy ny sisa sy ny sisa araky nitatsika amin'ny sary zay araky nitatsika amin'ny sary zao io namana faniry mitarika eo io président Raraivo eo namana mpanao gazety reo moa aty amin'ny ilany akavia aty nitafikaababa zany izy ty beny zany eo teo amin'ny 250 mètres eo na 300 mètres no nandehanana tongotra nanaovana fifandraisan-tanana tsara hitatsika am'izao sary zao zany akisany kely le misy any sary ny député fetra faly azafady manjary tsy hita le namana voilà zao zany le izay hitatsika am'izao sary zao zay indrindra zany lay efa angetaetany le vahoaky navita nanao dia tongotra tsika président Rarinaivo CM Marie Yasikely député fetra sénateur Maliny saika adintsika teo Ratafika dia Bovary zay zany hitatsika atao amin'ny fil voalohany dia aorina ny député Mamo zany le fientanana zany le solidarité député Alain koa mitsiritsiry io député Alain io ariny député Géry Randrembolaina koa aorina eo dia fisy koa zany hitatsika eo amin'ny devant io zany hoe de ty le fifanatrehana am'izay ty le fampiresahana tsy rava ny tanany eto député mametraka tsara sady mifanandra fanaja tsara mihitsy de zao le hoe endriky le hoe mampiseho le fasahina ho an'le miteny manko le hoe nareo aizy nareo sisisa zay le izy ny affronté andreo olondreo samyty fa mbola tonga ny alatsinainy ary ny rassuré avoka niala amina toerana lavitra mihitsy niaraka mifandray tanana hiroso amina toerana anankiray iverenako kely vetivety fotsiny namana faniry nitranga tamin'ny asabotsy araky ny tengiko teo tsy napoziny lay manamboninahitra sy reo mpitandro ny filaminana teo atoerana raha misakanany izay solom-bavambaoaka ny hoe inona no valy teny omenany reto fa sakany fotsiny any reo olondreo dia zao no fanontaniana napetrakay tamin'le manamboninahitra hoe fa maninona ary raha misy namanay zay zany le endrika fanavakavahana ho iaho teo ary izay manana nyty karatra ty de nivakiko taminy zay voasoratra tao anatiny zany karatra masolom-bavambahoaka izany zao ny voasoratra ao tam'izay hoe didina ahitsy nareo namana solom-bavambahoaka na ireo anivony antemeram-pirenena raha misy diso fa mitovitovy am'izao ny zavatra voaresaka atao manao hoe voasoratra didina ny manam-pahefana didina ny manam-pahefana sivily sy miaramila amela malalaka zay mitondra nyty karatra ty ohatrany ivezivezy andehany am'izay tiany ale ary iatso anareo ampiasa ery raha ilaina zay le izy fa tsy nahita olazaina ntsony le manamboninahitra de zao koa nge mahagaga ho ary namana ry zandry riry anatin'le ry ambadiky tsika reo andamosinareo reo misy namanay misy namanay ao amin'ny bro politika misy olo mofidy avaty aminay tsy hitany ralatsony zay horesahana fa maninony izay ara ny sakanareo fa samy izay tsy hitany itsony zay nasininy ainy sady aikatra tanteraka dia eny fa na io akaikinao io aro izay de olom-bofidy tamin'ny anarany tiako Madagasikara ay izy ty voay anao ara makanesa ry ambadika ry zany ny fanapaha-kevitra ny raisany satria efa tena mikorotana hatramin'ny lohan'ilay mpitandro filaminana araky ny teniko teo entre le marteau et l'enclume ry zareo zay zany le sary mandeha dia mafisiko ny teniko teo misy fetra ny tiry mpitondra fanjakana mbola voafehinay ho atreto ireo olona mpanaradia ny président Ravalomanana fa aza terena sanatry ny vava andeha hatrany amina fifandonana ary nomenay toky an'izany reo mpitandro filaminana ireo ny tenako anisan'ny fampiresaka an'izany teo ay Sofie koa adinitsika mialatsiny efa teo zay hoany todika aminareo any mbola ilaina ary takina ny anaovana ny fikaonan-dom-pirenena ary atsahatra reo miaraka amin'ny vava izao atao hoe fietsika sy baiko mamoehatra mapidikizo ny zanakitsika malagasy zanakitsika ireo mpitandro filaminanareo zay efa mipitrapitra ho sisa taony jereo any endriny jere fotsiny any endriny raha zany mpitandro ny filaminana mijoro mitondra bouclier mitondra n'le ina moa fitenany ina mitekesy n'le ohatrany sahafa be iny olona tokony endrika tokony manao an'izao de miarina tsara de misy fahatezerana misy fahavononana fa jereo ny endrika ilay mpitandro filaminana rehetra jereo tsara ny endriny akoatra nireny saritava reo moa tsy hita zany de ao anatiny reny zany satria tsika le vorony reny 100 mètres efa niatrana teo amin'ny sakana voalohany de verina hoe empotry tsika mahita reny fa mandroso tsika mandroso tsika ary rehefa mandroso tsika de nemitra moramora tany ambadika farany izy lasa olona fifampiresahany
zava-dehibe zay tsy mitady korotana mihitsy tsika ary tsy mitady fifandonana ary ny fanome toky zay niaraka tamin'nylay lehibe mpitandro filaminana maromaro manamboninaharitra teo hoe zay ko tsy mitady fifandonana fa tanànanay io tanàna ny dadanay ho ny fiteniny sasany nahazonay alalana ary ankalaza izay de aloha tsy asiana mizana tsy ndrininana mizana mitanila satria teneny namana faniry teo tononoko ty hoe TGV ikala mavony tamin'ny herinandro lasa isika nresaka an'izay redynamisation hony redynamisation io moa zahay tiako mariana fa teo anoloana ny trano nandriamato préfet izahay ny antony nangalanay sary teo de io misy fiara eo ariny io misy fiara pick-up ny mpitandro ny filaminana nanaraka traizatraiza nanaraka nay tony aloko asa zay ngamba novonovorona vonona lolo araka ny fomba fiteny de itsoka zafady sady tsy nangalatra izahay tsy aty amitsika mihitsy zanykanosa zany aloha zany na folo ampanarahanareo anay ao na zato na miaraka amy fiara mifono vy tsy ampiemotranay satria fantatray tanteraka zato isanjato ny zonay ary izahay tsy reniny hoe ampiororonareo anay ka anakana anay tsy atratra ny tanjona sy andeha any am'izay tokony aleanay zay fantatray fa zony tanteraka araky ny voafaritry ny lalàna zay zany no ataonay io ny teny teo de io moa le namana eny indraindray moa misy fantatray fa misy olo irahanareo indraindray eno ny resaka iny fa tsy misy zavatra afenina ny anay rehefa ohatra ka hoe anao fampiratin zay de nambaranay horetany horendanitra anao zay tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny 20 taona zany fanokafana de nilazainay sy nambaranay zany ary izahay amy toerana ohatray zay ny ona nambaranay tamin'ny ainao manjery isorany etany ko ny ana hotononoko lizy ny radio télévision nakay izay nanaiky nandray anay mitondra ny fanetanana sy ny MBS any toerana mahakasika ny etsika tamin'ny alatsinay niny zay no mahakasika aniny angambany akapobe no iaho akapobeny fa izao koa tsara afatra tiana ho ampitaina any amin'ny andriamato filoam-pirenena andriamato prime ministre ny ireo ministra miandraikitra ny fitandrona ny filaminana satria amin'ny masolom-bavambahoaka de zonay no miantso anareo rehefa misy ny tranga toy ireny fa tsisy namaly ny antso mory zareo ny antso ny olona maro tsy hanonona anarana hoe anontany fanazavana angataka aminy amin'ny masolom-bavambahoaka anay zay manara-maso ny asanareo mpanatanteraka hoe inona no antony zao ataovy araky ny lalàna raha misy ny fandrarana misy ny tsy nahafenon'ny fepetra fa aza tononona aminay ambava fa antsoratra ny ilainay manomboka izao ary na anao antsoratra ianareo na tsy anao fantatrainy zonay fa lalàna fototra napetraky ny lalàm-panondrenana zany zo fototra ka izao miteny aminareo izahay itoy any fitsidia-paritra ataonay eny na commune io na district io na faritra io na faritany miteny aminareo izahay tsy anareo na ny fametrahanareo mpitandro ny filaminana marobe eo no anakana anay tsy any moa ankalaza ny 20 taona ny atoko tiky Madagasikara na tsy anao le ataony hoe redynamisation na tsy anao tanteraka fivorina fihaonana amin'ny fiatroka assemblée générale na inona mety ho antony raha ohatra ka anaty toerana voafefy na azonay alalana tamin'ny tompony averiko indray mandeha tsy anakana tsy asakana anay ianareo fa izao fotsiny ko mampitandrina ihany izahay hoe misy fetrany koa ny faharetanay sy ny faharetan'ny vahoaka am'izany atsojay zany atao hoe fampiororona ataony manana fahefana mpitondra fanjakana eto amin'ny firena terrorisme d'etat no ataonareo atsara miaraka amin'ny vava dia asakasakareo raha mbola mieritreritra ny ano ianareo am'ireo faritra zay ho tsidianay fa ny olana tsy voavahanareo ny andavanandro ny vahoaka io manomboka amilahatra ny fitadiavana solika ary tsy vo izao io efa nisy andro vitsivitsy ny taty Antananarivo asa tsy voalova zay antony any tsy anay zany fa ianareo no mpitondra tsy voalohanareo tsy voavahanareo ny olana eny amin'ny ministera andraramba iny tsy voalohanareo ny karama sy ny tambikarama ampiasa ny sekrenina ohatrany tsy olona eny aminareo de inona le tenenin'ilay ministra zay voasitsioka araky mitenenina namanarina teo fa ny ray andro no itenena nylay noenin'Andriamato filony tatitra mahakasika ny somary hoe korotana tamin'ny filarana fidirana tamin'ny fanatrehana n'zany famaranana iny finale na championnat d'Afrique Afrobasket U18 iny ny ray andro ao arina Andriamato filoha mampitondra teny lay ministra dia hoe hanamboatra palais des sports anankiray mazaka olona 20 tena lozy tena hoe vous êtes malade ozy izy zay le tenitsika teto complètement malade zay vao niampy le izy ateo malade complètement am'zay
tena hoe zay ve le lahara-pahamehana ndrasan'lay vahoaka aminareo za mino fa na ireo mpilalao tao ireo aza ho an'ny tanina hoe iza ry tanora zay sorana azy de raina manokana niezaka nataony tafakatra tam'zany hoe dingana famarana am'zany fa mino a fa nareo tanora mitondra avy ny voninaham-pireneny zany ary raha nytanina hoe iza mety aminareo rakizy ry zanaka zandry anangana palais des sports anankiray mazaka olona 8 sa anangana sekoly na hôpitaly na anamboatra ny lalana ohatra fotsiny raisiko hoe RN5 moa iny makany Fenerive iny izay maty mihitsy ny fiarin'ny olona any full point iny mazangaza moa de tampotampoka eo mahita tonga de lavaka be ohatrazay ny alaliny efa misy 20 cm potika anatramoponeanao ny fiara kely de mampalahelo mihitsy ka mino a ony teniko teo na mpisafidianana ary reo tanora reo hoe zay ve nitanareo lava-pamena zanakireo a zany hoe latsaky ny 20 taona reo mahafantatra ny safidiny reo fa tsy io zany palais des sports zany mihitsy no safidiny satria na akizy raisina ho zaza reo a tena tompona andraikitra reo ka dia mieritrereta andre matofoloha mieritrereta indray a mba tsy hijabaka hiditra amina fanapahan-kevitra tsy voahevitra toy ny sanatria fanapahan-kevin-jaza zavatra mahafinaritra amin'ny maso zay no andrasan'ny tsy zay ny andrasan'ny vahoaka aminao fa ny mahasoa président Ravalomanana zay vao ny mahafinaritra tsy any mihitsy zao fa ajanony adaboy andro manalina zany eritreritra rehefa mpanantenana ne zay mahavarina le nefa vimpira ne zay tsy mety leo tsy mety fahy mihitsy zany a mandritry ny fotoana hitantanana firenena efa taona latsaky zao mpanantenana foana isan'andro anao an'izao de anao an'izao eo ny académie nationale des sports de haut niveau zay tsy hitanao kory ny aiza le izy de mbola tsy mitsangana le zavatra de raha ihany na natao talepitantana an'le izy tsy fototra tsisy nininona kory syndicat impiry mitaky na ny eo anivy ministère andraraham-bahiny fa tena tsy tsinoaviny a ireo le eny am'le mpandanja etana zao moa zany dia reny vola tokony hitra misy manka gagné amina miliarany ao zao hoe tsy rarahany satria maty ny ambony loatra reto olony reto tena maty ny ambony reto olony reto tena endrika hatramin'ny volam-panjakana satria mitaky reo mpiasa eo anivon'ireny le sampana raha-mpandanja entana eny am'ireny lalam-pireneny ireny de zao mikatona feno vato be fotsiny eo anoloany a de mipetraka eo banderole de tsy raharahina tena hitombenana fotsiny mihitsy ametrahana fitombenana le fangatahanyilay piasa madinika fa ity tsisy mitaky akory fa sendra ny lahatra de hoe anamboarako palais des sports bourse extérieure nefa tsy voalohany ray zay ko anankiray ndray mpianatra ato nda sovakiko izy rehefa aveo député fetrany mieritrereta daholo ianareo rehetraretra fa ary ny anankiray farany dia mbola misy ary endrika fanavakavahana ary zay ny resaka nivoaka tao anivy ministère ny ramba-iny tsy ho resahako tsony jesosy mamonjy zay tena ohatrany hoe napetrapetraky nga justicier napetrapetraky serifa le olona nieritreretiny tao fa hoe ampiasany ny fahefam-panjakana fahefana tokony mpanjakana moa zany le izy ny tena izy satria inona moa fahefany solombaomahoaka zay nge tsy afaka niditra any anaty fiangonany zany zay nge tsy afaka hibaikona mibe ny tanàna azy tsy ao anivony zany fa mety raha nitoerana laharam-boninahitra ve sa resaka arofenitra de hoe mipetraka eo amboniny zany ny tenanay akoatra ny anatananarivo reny vohatra fa tsy misy tokony hidiranay mihitsy any am'zany zavatra zany tsy misy tokony hidiranay any am'ny fitsarana fa rehefa mifanatrika ministre zay amy question gouvernement de ho avy tokoa izay amin'ny angady sy ny arona de efa miomany anareo ministre ny resaka ao anatin'ny fitandrona ny filaminana miomany anao raha andre mato ministre intérieur fa efa ntakinay foany zany hoe raha eo anatin'izay akoatra ny fahalalana maneho hevitra ampilaminana ampamendrehana dia le fifidianana na manao faniry or-piaino ajaina le aleony vahoaka hoy ao ary zany anisan'ny tena mpiteny an'izay eto hoe aloany vahoaka isafidy zay ray aman-dreny sy olona hitondra ny fokotaniny hitarika ny fahampandrosoana sy ny tantanana n'zany fokotaniny zany araky ny tokony ho izy dia fifidianana irery ihany no tokony ho tanterahana de isorana nareo any manakambahiny nareo any boribory tany faharoa ny ekipa kopakopatanana ho an'ny ekipa ny député rastany na ny ekipa ny le solombavambahoaka lany tamin'ny anaran'ny IRD na nizaniza any amin'ny zany boribory tany sy fokotany ny tonomboko zany hoe volosarika manakambahiny tsy sarokitsomony ambo fa nisy anaky fito raha tsy diso any voatonona tao takitsika atao tananarivo reny vohatra ary atombotsika zao izany fokotany 270 ny andraisatsika tanana ny hoavin'ny fokotanytsika tsirairay avy amin'ny alala ny fanatanterahana ny fifidianana ametrahana ny sefy fokotany
sy ny lefitra ny sefovokontany afahantsika mitantana araka ny tokony ho izy ny vola miditra mametraka ny hoe ity olony ity atokisanay fa tsy tendritendreny tendritendrena eo ny avana eo ny namana izay hita fa miray tsokombakomba amin'ny resaka falodikodinam-bola indrindrandrindra ao anatin'izany ary mbola ao anatin'izany za tsy leo miteny an'ity ny anala mahitsy tanàna mbola takiko eto ny anesorana ny filoha-pokotany izay napetraka reo solona iray teo mbola tsy tapitra mbola tsy voamaika tsilo be lavitra n'olo iray teo io ny tena fototry ny kolokolo ao io rangara namana raha io zany raha io esory satria mbola ivoaka hoy aho ny momba n'io zany io ny tena ataoko hoe miteraka ny korotana ao anala mahitsy tanàna ao ary io ny fototry ny kolikoly sy ny fitakiana vola tsy ara-dalàna ao amin'izany fokotany zany miraha tsokombakomba am'ireo sekretera sy ny hafa zay namana faniry ny mahakasika ny ataoko hoe ndresantsika kely teo ndresaka mahajanga ny fanatrehantsika ny noho ny fanasanyny tao anivony FKTLM vao miloteranina zany andiany fa sapaty ko andiany fa raika ambiroapolo moa nytany aniny dia saorana dolo tsika rehetra izay nandray anjara na mivantana nakolaka tamin'ny fataterahana zany na tsy araky ny letreretantsika azy ara zao ngeny tsy mahatonga sainandreto fitondrany hita kokoa isika vao maika manao pub ho an'ilay atoko vao maika mampitombo nareo fa tsy tian'ny olona le visibilité sy zay indrindra ianareo efa tsy azoazon'ny olona tsony ianareo de ampiakarika an'izy efa tsy tian'ny olona tsony ianareo mpitondra fa mivadika fankahalana anareo ary mikisaka makaty aminay le vahoaka hoe fa de naninona loatra reny sakananareo natokitiky Madagasikara raha nikasa anao an'zao zao tony nataonareo tanina faritra maro teto amin'ny firenena sy nataondreo atoko izay misy ara-dalàna mijoro eto amin'ity firenena ity zay le izy namana faniva de alefaso any mety aminay zao zay mbola tsy teny hoe aiza zay efa ataonay surprise amty herinandro ty zay de andeha indray ary omeo mitambo karaman'ireo miaramila sy mpitandro filaminandreo fantatray ohatrinona tsy teneniko eto amin'ny tele magrobeluika teto zao efa andrairay volana zao efa presque misy foana isan-kerinandro ny tany amin'ny faritra tany de andeha tsika fa zay zany le $10,000 reo tsy $10,000 ny tokony anjaranareo amin'io mihoatra zany mihoatra be an'izany mafatajavatra mako zay matombo teny an'izany fa mbola tsy tonga am'izay tsika zany fa tsika koa miaro an'ireo tary reo zany amin'le tratran'le baiko tsy afa miala nefa malagasy mitovy amintsika reo miara-marary mivady aman-janaka reo mitovy antsika fa itsika zany de teniny amin'ny hoe ary zay no fanampy mandrakariva apetraky ny solombamboaka tiako Madagasikara miaraka amin'reto ekipe reto indrindra ny atao miara-manonja de ny amin'ny hoe zahay rehefa miteny hoe hoavy zahay de hoavy ary zahay rehefa miteny aminareo hoe mifanatrika zay de mifanatrika de efa miporofony zany nanana problema mpanolotsaina ny tanàna namana Clémence sy Lili sy ny ekipa reto tonga ny solombamboaka tia matompoko ao nanana problema ny namana Mahery Manandafy tonga ny solombavamboaka tompoko ao misy ny redynamisation misy ny 20e anniversaire misy ny hetsika ataon'ny RMDM tonga ny solombavamboaka sy ny ekipa miara-manonja tompoko de mbola tongavanay ohatra ny natongavanay foana de miteny antsika io ny direction ary de zay mafinaritra rehefa le midina teny amin'ny terraintsika député fetra de mihaino tsara le vahoaka eto aloha zany tsika aleotsika zany satria tsy tafiditra amina toerana de mifanaja de miandra an'le négociation de isorana ianao sy député mamo meneny négociation sur place zany na sur terrain de mihaino vahoaka de ozy vahoaka reraka zay de aloha aloha ipetraka de mipetraka amin'ny vahoaka fa mahafinaritra koa rehefa sy tafiditra atao anatin'le trantsika de velona ny happy birthday intime de nira de ny ambiansa de tamin'ny le sabotsy tsy navela hiditra le sonorisation kelytsika le entina mandendeha iny gâteau ratahoran'ireo taletiliarana gâteau tao anatin'ny toko fananomana gâteau ngetsika de le fanjakana zany tena fanjakana matahotra gâteau sary zay marina de sonorisation kely de tsika moa zany speaker nandefasantsika le izy teo de raikitra ny ambiansa de mety aminay koa le izy satria be da be tiombotrano reny olo reny ary de tena tandahatra lava be mihitsiny zany de ozy tsika hoe taireto ary mifety fa tsy mampanina de zao zany ho atsika voaka ny majanga ao amin'ny toerana zay nametrahana azy ny sary de efa misy fandaminana ho an'ny team mane toerana zany mandrindra zay afahantsika mbola mitoy foana le fampirantiana am'le sary mety hoe ny député ny brao politika ny team mazokony sy ny staff rehetra ny tsy tafiditra tany toerana ny ekipa miara-manonja fa mety hoe raha izay ny problème anjareo zahay efa nody
fa ny sary tompoko mbola ao de azotsika tsidihana de anovantsika selfie de maka sary ataontsika fahatserovana mody any trano samy hafa rehetrarehetra any hoe io ny asa nataony antokotiky Madagasikara tamin'ny tantana firenena io ny asa nataony dada tamin'ny fotoana ny tantana firenena de zao ny ezaka stolona nataontsika de ampitao am'lay mpitondra zao zay de izay zany afaka mbola mitsidikitsika de eno tsara ny fanetanana zay ataony namana any toerana zany satria mbola any toerana sary anaovana fampirantiana zay nge le izy le terrorisme d'etat zany de le fanjakana papiororo de fanjakana matahotra tamin'ny voalohany zany fanjakana matahotra anniversaire tany Toliary de faharoa fanjakana matahotra redynamisation tany Antsirabe de fahatelo zany fanjakana matahotra fampirantiana tsara sy matahotra fanapahana gâteau satria nge ny ataontsika atao zany de hoe saika anapaka ruban tsika anokatra de ampiraty sary de hoan'ny latsinainy iny tsika saika anapaka gâteau mitenena raha diabetika fotsiny de eny raha diabetika de mena steviana de tsy mihinana gâteau fa zao efa metsika an'le tarte hoany zalahy gâteau fa tsy afaka hoantsika le gâteau fa ty zany tena fanjakana matahotra sary sy gâteau ty e zay zany fa zao mbola hoentinay andehandeha hieraka ny tanàna zany io sary Madagasikara zay fa hoavitsika de zay le teniteneny hoe rehefa anteny ary zay le mahafinaritra ozy izy ny olona havenareo ka ohatrin'io am'le fasahina de fa heverinareo fa iza moa zahay zay nga nanao ratsy moa zay nga de harytsika tsy sarindika tsika ndray tsy manao zipo tsika na salamy zany hoe tsika koriny tsy hoe olona namany kanosaka hoe voampitahorina anatin'le any iny de miembotra na misy ano non tsy zany ny ekipeto hoe mariny sika zay kindra de zay zany mbola horesana tsika vahoaka hoe manaraka tsara am'izay tsika manaraka tsara am'izay tsika fa ity efa njorony ty de hatramy farany zany ny zavatra atao manoloana an'izay raha tsy tonga any am'fandresentsika ho an'ny voaka malagasy mifanavotam-pirenena député fetra tsy mitsahatra ka zay indrindra ao anatin'izay misy ny fomba fiasan'zao fitondram-panjakana mpandika lalàna izao manao fiainona tsy nazona didy avy amin'ny fitondrana avy amin'ny fitsarana ny communication zay ataonay ny telefoniko zany moa dia miteny foana ny vadiko rehefa mifampiato zay mivady manao hoe arafafa be misy misitsioka be izany ka mihaino ndray ho ary zalahy mihaino ndray ry manapaizana tsy ilay mpiaino nomeko tsiny fa le mpibaiko satria mitovy am'ilay mpitandro filaminana ny fanatrika taminay hatramin'izay na ny tany mahajanga na mitetsy amin'ny magrobe ririka na tany amin'ny toerakafa rehetra tany io zavatra io hoe ry zalahy matahotra de io hitanareo ara fa zay sady tsy ampilaza itsony no tsy angataka lalana fa tonga de ho tairinay am'izao io tony nataonay tany Andramasina zay nakarariny andohanareo fa naninona zao zahay raha nanatateraka izany tany Alarobia Vatsola nanatateraka famorina an'ireo ekipa sy ny vahoaka tany atoerana izay nitondra any ny président Ravalomana na filohan'ny atoko sy filohan'ny RMDM fanetanana sy fakahirezana ny vahoaka ary nisy ny fakakevitra sy ny fampiresana ny laminy izay fa maninona rehefa ho an'ny mahajanga izay na teny amin'ny magroberirika izay ny sakatsakana ka de araky ny teniko teo na enonareo foana arany telefoninay atao fa tsy olana fa tsy maintsy mbola wity rehefa ataony fanadiadiana ny rehefa tsy eo amin'ny fitondrana ntsony ianareo satria fantatray fa tsy anatateraka izany ianareo mandritry ny fotoana kely sisa hipetrahanareo amin'ny fitondrana io satria afakeritaona mahery ny fifidianana ary zay resy lahatra fa hitsipona kotra ianareo ninona ho ataonareo dia zay raha eno fa tsy maninona fa araky niteniko teo mandika lalàna ianareo tadidio zay na ianareo nirahana na ianareo mpaniraka de mandika lalàna ianareo miaino tsy nahazo alalana ny fifandraisanay antaribia amin'ny telefona dia torak'izay ihany koa ny resaka BDB io resaka baiko io resaka baiko tsy araky tsy amin'ny fotoanany baiko tanterahana mampalahelo ao am'jery an'ireo averika any zay fipitrapitrany ny sary teo nanaporofo an'izay jereo masony izy rehetrarehetra sady noana izy mangeta ety izy firy andro izy nasaina mijoro teo nanomboka zomalina raha tsy diso aony sabotsy zany hoe navelany andehano le sasany eo mihitsy angeny tena mahagaga hoe inona moa le tena baikinareo avy any ambony tsy mazava hoa tsy io fa le mbola talohany io le andro sabotsy fa tafitsaalatsinaymagro efa teo zay zareo nanao rassemblement farany niala
fitsasany aln'iny tenange mason'ireo mpitandro ny filaminana fa mahala elelo zany tena fijorona ty satry jereo any izy rehetra raha misy mitraka tena hoe manatrika anao mijery fa somary oatra miondrika kely le manakasika io zao de anakiray ty toraka zany koa zao io misy letina anakiray io de ohatrany tsy tena mijery zao ve le mpitandro film de naniniko moa zareo raha izao moa izahay zao a no miaiko fotsiny topeta le farzalahy anaova kitiky ty sakana ataony de hitondra inona ho anay zay tsy sanatry fandratrandre mpitandro filaminana zay mpahitandrazana tsy aminay zany fa ny nataonareo tamin'ny sivy soro arivo ka de zay namana faniry ny mahakasika an'iny asa raha misy alohan'ny amaranantsika ny fotoana ny vaovao fampizarantsika zao manko le izy zay nge nitetsika tenenina de pitefetra hoe misy asa hafa tokony ataon'lay mpitandro filaminana tena zay kay mijaly le vahoaka ny ambanivohatra rehetra any satria ty sary ty atao tany malandy ty tany malandy ty nge ao majangy de zao rangabe fitopolo taona lefa faly eo moa zany ny sary zao no mahazo azy sady angalarina ny baiboliny ny kapainy izy nyvonono faty izy nangalarina ny findayana mialatsiny am'le sary tao atany malady ty vo tamy ty farany herinandro ty ary mitandro filaminana asaina ary mitandro filaminana asaina taninandro asaina misakana atsika tsiditra am'le fanapahana gato fampatana fampiratiana tsara nefa ty zany zao ny zavatra mitranga ao amahajanga tena tsirariny atya tsy lavidavitry mahajanga mbola miady mafy reo mpitandro filaminana zay manao fampandritany mijery an'reo olona zay everina zany fa nandorotrano tany ambolo tarakely fa amin'ny lalam-pirenena iny ko zay tratran'zany de pitefetra fa tsy fantatry ny tamin'ny anareo hoe somary niandryandry aloha vao itsofoka andeha am'le lalam-pirenena faefatra akoatra ny lalana ratsy de aloha mitandronytsika satria andika am'ty amin'ny andro alabe sao de isy torakytsika de nanao karavanina nandeha zany any le asan'le mpitandro filaminana tokony andanimbola mpanjakany fa tsy hoe olona andeha hanao anniversaire hanao fampiratiana tsary anapaka gato no ataonao problema tena omenao endriny national alizy de malaza zao le tim de samy laloha tiako nareo manana stratezi nareo zay koa manana stratezinay samy mampiasa ny ty coco ty fa tsy ty foty iny ampiasaina de mampiasa ny anay zay de manana ny masy ny visibilité zay mandritry ny fotoana rehetra hijoroanay fa nareo ao de le mangirifiry de le mangorooro de le tsy mivoaka ny trano mafy mihitsy mahazo andrala mianatra telefona ahoana izy ao vao maîtriser nareo fa inona ary ty satria zay manko natao le mpitandro filaminana miantso foana angery bainina ny ananina tsy tenenina moa le bainina zany vient l'ordre de raha bofy koa fa tena maîtriser tsara aza vela miditra otry ko zay zany posena hidana an-dalambe zany tsika teo de efa nety tamitsika ampiasa teo amin'ny arabe aloha zany satria nahazo rivodrivotra mangatsikatsika fa tao anatin'ny lefitrany koa mamay be tsy ataonantsika tao de pitefetra zany de nilamina tsara tsika tety ivelany a velona ny kawitry nandeha tsara ny resaka BBF day a ny irafaneva afaka ny kabary tsara tsika zany zavatra nafinatra ka misaotra anareo am'le fahatahorana fa raisinay positif alizy satria afaka nigainy anaty rainy zay fa nigainy ana fotoana koa zay fa migainy zay teo amin'ny lafo ny communication ka communication politique reny nareo mameanay plus de milay ataovy ohatrindreny de ozy de pitefetra zao andeha zahay de andeha zao zahay de rehefa mandeha zay de mbola ataovy ohatrindreny foana lizy de mety aminay tsara le sary satria vao mainka miainga tsara mihitsy le visibilité sy le communication hitan'olona fa fambaraka miverina makany aminareo le hoe terrorisme d'etat le fanjakana ny lasa mivadika papirooro fa tsy fanjakana mipetraka ray aman-dreny zay nge le problème anareo hoe de rehefa tonga ao anatin'io io zao mazava tsara mihitsy ny navoaka ny teo anivon'ny gazety ty tandrazana hoe efa fanjakana terroriste ny eto de mba menatra akoatra ny lazay n'olo le fanjakana mafia feno mpanao kolokolo mpanodikody mbola mpanjakana fanjakana pampahatra vahoaka de mbola nahazo anarana koa hoe fanjakana terroriste fanjakana misainjaza koa tsy mahalala ny lara-pahamehana zao hoe palais des sports ndray ny eo raha tsy hita zay anaovana azy mibariako palais des sports palais des sports reto tena manavy efa hoe complètement malady tenge malady tsotra complètement malady zany zany hoe tsy paracetamol zany fa mila orony reto atao masazisazy tsara mihitsy de mila omena inona doliprane kely reto de misy areto mba be da be zany le maha complètement malady azy zany de
mila jerevana tsara koa ny fahasalamany zareo tsara amle mandeha satria reo zany raha mandeha zany a reo mpitondra fanjakana reo de le olona miaiala avy reo fa tsy mety tranquille tsy mety le olona le milamitsainjeeritreriny zany de mandra-pahavita amy mandahanareo ve tompoko de eritrereto mivola lany amy volam-panjakana amy mobilisation na force ohatran'izao zay mihitsy nefa misy zavatra tokony atao mihoatra lavitra an'izao tsy mbola nisy teto Madagasikara atao anatin'ny 90 taona député fetra 20 nefa fanjakana matahotra gato sary fa raha tsy ity fanjakana ity no misy an'izany de mety tsy azaka an'izany ndray zao izy de hitady adevitra indray inona indray mipehana an'ireto bandy reto fa manahirina antsika zany fa amarantsika député fetra fa mbola betsaka moa zany ny zavatra tokony taterahana fa iny ataontsika adevitra iny mbola ho avy ry député Mambra Benrina hitondra fanazavana samihafa ny député tsika sasako koa moa zany nametraka amin'ny fialatsiny ho an'ny tsy fahafanana ny andeha tany satria eo koa ny adidy amanandraikitry fampizarana ny asa marobe fa mbola ao tsara daholo ny ekipa rehetra député fetra ianao ny capitaine d'équipe moa zany ny afatra ho an'ny vahoaka indrindrandrindra nefa ho an'ny mpitondra fanjakana ihany koa ambara fa maefa resaka terrorisme d'état teo na fampiororona ataon'ireo mpitondra fanjakana amin'ny vahoaka indrindrandrindra moa zany amin'ny vahoaka ny fanoherana sy ny mpitarika ny fanoherana zany de hoe ajanonondria mbola tsy misy zany ilay atao hoe fahavoazana avy amin'ny andaniny sy ny akilany mbola tsy misy ny atao hoe fifandratrana mbola tsy misy ny fifamonoana indrindra eo amin'ny samy vahoaka anankiray fa eo am'ireo mpitandro filaminana zay terenareo eo am'ireo mpitandro filaminana zay terenareo ifanatrika aminay zay tsy te hifandratra mihitsy araky ny teniko teo zay tsy te hivoatra na de tanànanay ara na de tanàna ny filohanay aza no kasaina hidirana anaovana hetsika mpilaminana dia atsaharo ajanony indrindrandrindra zany ny resaka fisamborana ihany koa tena aza mieritreritra itsoniny hoe anao fisamborana fa zay manao zavatra milamina ianareo ny raha sanatry mivava no manipy tsy mba menaka ao anaty hafa araka ny fiteny frantsay fa manisy lasantsy ianareo sanatria ianareo no aprehatra sy ampisy ny fifandonana eto satria fa nitsakitsahanareo ny lalàna fa ny lalam-panorenany moa fa nidikainareo fotsiny mihitsy iarahany rehetra mahitsy zany ny akotrikely efa vitsy efa ho ray kapoaka sisa ho tsiponinareo tao anatin'le raigony efa mitsipona akotro ianareo teo saritsary teny moa saritsarina fomba fitenenany zay itenenako zay hoe efa tsy tianareo intsono ale vahoaka de aza atosika le vahoaka hankahalanareo ka ho tonga hatrany amin'ny fifandonana izany rehetrany de amafisiko ty fitya masarotiny aty namana faniry alohany anaovako ametrahako ny mandram-piona amin'reto mpanaraka ny miara-manoja de ny hoe takitsika amin'ny fomba entitra manerana ny Madagasikara fa ho atomboka eto Antananarivo renivohitra atomboka eny amin'ny boribory tany fahadimy zany fitakiny zany hoe aleo ny vahoaka eny fotony no hifidy izay président Pokotany sy ny lefiny ray zay ary aza sina tsony mitsindritsindry na fampitahorana ho gadraina raha vao tsy manaraka na tsy mitovy hevitra aminareo fa tsy vahaolana maharitra zany tadiavinareo izany aza miandry eo amin'ny toeran'ny mpanohatra ianareo vao hitaraina toy ny ataon'ny ramatoa minisitra izay nanao teny tsy voahevitra raha mbola teo amin'ny fanoherana izy tany amin'ny taona 7 sy 8 fa no nazo fahefana dia iny teny nambarany sy zavatra nitakiny indray no nitoeriny iny zavatra rehetraka hoe fahalalana fahazona midina an-dalambe fa neho-kevitra sy ny blablabla teo vidinareo lafo zay ao arindrina kely tsy menasiny anay efa niteneniko zay fa promesse aleo mbola tsy misy ny fifandonana de mieritreritra mifanatrika fa olana tokana fikaonandoam-pirenena tsy resaka sezy io tsy resaka toerana fa resaka mba hasoa anatsarana ny fiainan'ny vahoaka malagasy zay namana faniry de zay no metrahako ny veloma mandra-pitafatafa-ndray ho an'ny mpanaraka rehetra mifandarana miara-manonja kopakopatanana koa atsika rehetra any apita rehetra any anivela Madagasikara kopakopatanana ho atsika any boribory tany fahadimy sy tsika rehetra eto Madagasikara zay manaraka ny fandarana ary indrindrandrindra ho anareo mahajanga rehetra any samy tsara amin'ny manaraka indray veloma tompoko de eto zany mametraka afatra atsika fotsiny
aza taidronono mandroatra tsika mpanoana tsika mpanaradia tsika mpikatroka fa ny zavatra rehetra tsy maintsy misy daholo miparametra andehanana zany fa aza taidronono mandroatra de aiza ampandontsony olona hoe ohatran'izao na ohatran'izao mamakibarazina ohatran'izao kalma fotsiny misy daholo miparametra rehefa miatrika zavatra dia tsy maintsy anaovana ny lafiny hoe étude ny lafiny stratégie samihafa fa tsy mila mikoropadropaka satria samy mametraka ny paikady ahafahany miatrika lafin-javatra io de zay le tena tenenina amitsika fa isika fotsiny zany mila courage tsara mpitarika reo efa miporofony ny solomaboka tiako Madagasikara miporofony ny birao politika miporofony ny time mazokiny miporofony le mpikatrika eny atoerana naiza le ny fahasahina de manala an'izay fahasahina zay tsika de mametraka fijoroana de mametraka finoana zay le hoe sahy mijoroa minoa de efa manomboka voaraitsika ary azontsika tsara lizy am'izao fotoana zao de efa fatatsika hoe reo ihany mpitarika atsika de manaraka fotsiny tsika rehefa tonga amin'ny fotoana samihafa atotsika no anniversaire atotsika reo dynamisation sy ny sisa de arao moramora fotsiny lizy fa ny zavatra rehetra mandeha amina parametra sy conditionna indratsika daholo hoe eto ny tongotsika mamindra sasaala am'izao zany lizy fa zay tsy maintsy nyresahako zay zany satria misy mamendrifendro any ambadika any fa eny aloha fatatsika daholo moa ny vary sy ny tsy parifary fa tsy mila tafiditra ao anatin'izay fandrika kely samy hafa zay tsika sy fandrangidrangitana zany fa zay le tiako tenenina hoe tsy mila taidronono mandroatra fa rehefa tonga amin'ny fotoana rehetra de tonga am'izany lafin-javatra rehetra zany zay ara fa de mametraka ny veloma madinigina masina fantopatenana ho antsika rehetrarehetra ho mandra-presaka indray ho an'ny rapitso mifandarantsika miara-manonja de makasitraka itsika mpanaraka mpieno mpijery naizanaiza misy atsika na eto aterina na ny ampitan-dranomasina de misaotra ny namana teknisianina MBS Radio Mata.